sy ny olona dia tahaka an'izany koa Andriamanitra no anatin'ny tsirairay avy tia hitombo fitiavana anao zay Jesosy. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia aoka fotoam-panehoam-pitiavana anatin'ny fon'ny tsirairay avy. Aoka fotoana anankiray Andriamanitra izay ahafahanay sy anaranay manolotra mihoatra Jesosy Kristy, manolotra ny tsara indrindra ho voninahitry ny aranao Andriamanitra. Eny Jesosy, mety tsy havita izahay satria ny maha-natiora-nay amin'ny maha-olona, fa nefa Jesosy hitanao ny finiavana, hitanao ny tahan'ny finiavana anatin'ny fon'ny tsirairay avy. Dia izay no atolotra Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka fotoam-piovana ity fotoana androany ity. Aoka fotoana izay hanovanao ny fon'ny tsirairay avy, tena hifanaraka amin'ny sitraponao, ianao ilay masina indrindra, ilay mandrakizay, ilay mpanjaka sy tompony tompo ary mendrika ny voninahitra. Aoka ny vavanay Andriamanitra tsy hidera olona, tsy hidera tena, tsy hidera zava-misy, tsy hidera tranga, fa hideranao irery ihany Andriamanitra satria ianao no mato anay tsirairay avy. Aoka ny fomba fiteninay sy ny fomba fisainanay sy ny fomba fijerinay Andriamanitra tsy hitodika na variana amin'ny zavatra hafa fa ho any aminao Andriamanitra. Ny fahaliana anay tanteraka Andriamanitra dia aoka ho any aminao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy sandrato ny tananao androany dia tsika hivavaka voninahitra Andriamanitra. Voninahitra izy isaora izy ny amin'ny antsipiriny amin'ny fiainanao. Aza vela izy kely akory latsaka tsy isaoranao an'Andriamanitra fa sandrato ny anaran'ny masina androany dia apetra amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny fiainanao izy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, ianao ny tompo ny fiainako, ianao ny mpanapaka ny fiainako, tsy misy tahaka anao, tsy misy mahavita ny vitanao. Ianao no antom-pisiko Andriamanitra, fiarovana, fitarihana, famatsiana, fitantananao miaro ahy ianao tao anaty lavaky ny loza mba ahafahako mitory ny fahatsaranao Andriamanitra. Nambaranao zany Jesosy Kristy mba ahafahanay mahatsiaro mandrakariva fa ny antom-panafana dia vavolombelona voninahitry ny anaranao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao ilay masina tsy miova mandrakizay. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Sakafo amin'ny baibolinao amin'ny Salamo fafito amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fafito amby telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fafito amby telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aoka tsy rehetra ny fahatezeranao no ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina mpanao meloka, fa ohatr'izay nafaingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Matokian'i Jehovah ianao ka manaova soa, dia hona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravoa amin'i Jehovah ianao dia homeny ianao izay rin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matokia azy fahataony tanteraka. Amen. Taontsika hiankina amin'Andriamanitra. Taontsika ampitombo ny fiankinantsika sy ny fianterantsika amin'Andriamanitra. Asarato vavaka androany, ray amin'ny anaran'i Jesosy. Androany Jesosy dia mbola tia hiankina mihoatra aminao, tia hantehitra mihoatra aminao Jesosy, satria ianao no antom-pisiko, ianao no fiarovana mafy ho Andriamanitra, ianao no fananganana Jesosy, ianao no mahagaga eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Tiako ianao Jesosy Kristy hampianatra andray sy hitarika amin'ny fahendrenao amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Asy tehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Sandrato ny taninao dia antsontsika iaraka ankalaza an'Andriamanitra. Jesosy io, deranao izay, mankalaza anao izay, manome voninahitra ny anaranao izay Jesosy ny amin'ny ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny fanasanao, misaotra fa mbola afaka iray latabatra aminao izay androany, hihinana ny tenanao sy hisotro ny ranao Jesosy io. Misaotra fa lehibe loatra ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny fitarihanao tonga eto amin'ny fanatrihanao androany. Androany dia tia ankalaza anao izay fa Andriamanitra ianao mandrakizay, na ny any an-danitra na ny aty ambony tany, zava-boary rehetra Jesosy dia miankohaka eo anatria amin'ny fahalehibiazanao, fa ianao rery no Andriamanitra mandrakizay. Sandrata Jesosy eo, aka ho anao rery amin'ny voninahitra mandrakizay. Mankasitraka Jesosy eo, raiso ny voninahitra, raiso ny fideranay androany. Mankasitraka. Andriamanitra ianao, mendrika ny anaranao, fa mpanjakanay ianao, masina indrindra ianao. Sandrato Andriamanitra ianao, mendrika ny anaranao Jesosy, mendrika ny anaranao, fa mpanjakana ianao,
wanilay zanak'Andriamanitra voninahitany 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 wanilay zanak'Andriamanitra azao ihany voninahitra ho anao rery ihany le mpanjaka sy tompony tompo le Andriamanitra mandrakizay satata Jesosy alleluia tsisy olona ome voninahitra fa tsy ny anaranao rery wanilay zanak'Andriamanitra misaotra Jesosy ianao le Andriamanitra ianao le toka ny fiainanay alleluia ianao le tokany fiainako ianao tsy mba rehefa eo an-tananao ny mombanay rehetra dia tsy misy marombaka anay Jesosy androany te hilaza efa ianao Jesosy le vaty fehizoro eo fiainanay Jesosy mafiorina ny fiainanay rehefa eo anatrianao mankasitraka Jesosy alleluia alleluia misaotra Jesosy Rindare
safifaliny masoko zay endrika olevona nafelana alazoko anorenako izany tena fiainako ianao Jesosy sirerino tena vatofeizoro dao vetsika izany rindrarindra fenona misaotra Jesosy rehetrarehetra ve safifaliny masoko zay endrika olevona nafelana alazoko anorenako izany tena fiainako ianao Jesosy ianao Jesosy sirerino tena vatofeizoro kana orana ifafina rivotra ifofody tsy ana aminao zay Jesosy kana orana ifafina ny rivotra boifofo tsy mba natahotra tsy angovitra satria vatoma vito tena mandrapiainako ianao Jesosy sirerino tena vatofeizoro nasao ihany hoe na orana ifafina rivotra ifofo tsy ana aminao zay tompo kana orana ifafina ny rivotra boifofo tsy mba natahotra tsy angovitra satria vatoma vito tena mandrapiainako ianao Jesosy sirerino tena vatofeizoro ianao Jesosy sirerino tena vatofeizoro Alleluia voninahitra ho an'i Jesosy leriany mandrakizay Alleluia Alleluia Jesosy aty hilaza zay hoe manana izay manana anao sambatra izay manana anao Jesosy hoe ianao rery ihany ilay izy hatr'izay ary mandrakizay misaotra Jesosy Alleluia mananao tompo fa mananao niovany fiainako tompo tao aminao tsy nanay ninaorana ianao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao nasao hoe mananao Jesosy mananao tompo fa mananao niovany fiainako tompo tao aminao tsy nanay ninaorana ianao tsy toy izao ny fiainana ratsy tao aminao Jesosy toy izao ny fiainako totsy tao aminao
ratotsy tao amina tsy ho toy izao ny fiainako ratotsy tao amina Alleluia Alleluia manao tompo Alleluia misaotra Jesosy tsy manana fa tsy ianao zay fa ianao reriany Jesosy malala ianao le mpanjaka sy tompony tompo ianao reriany mendrika ho teraina sy omem-boninahitra mandrakizay Alleluia androany asandratra ny tananay anambaranay Jesosy fa tianay ianao ary ianao reriany no Andriamanitray mandrakizay Jesosy ary tsy ala aminao zay Alleluia tsy manana vao tompoko afa-tsy ianao niriny foko tsy misy fetra See me.
antsika farany an'izany hoe tsy manana afa-tsy ianao zay tsy manana fa asandra tompony tananao tompoko afa-tsy ianao ianao rery any Jesosy alleluia ianao ririny foko tsy misy fetra asandrato feonao zao hoe tsy manana afa-tsy ianao Jesosy Alléluia. Mahazo toerana tompoko azafady mandroso tonga amin'ny fotoantsika merenana voninahitra any amin'ny Jesosy any amin'ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Ya, fiadanana tompoko amerina voninahitra ho an'Andriamanitra androany nisy taona moa efa miantsoantso foana pasteur sandratra rehefa mandalo atsy fa mitsotsoka kely foana nefa misy tokony hoe efa hijoroana talohan'izao dia tamin'ny herinandro ambony tsy tamin'ny semaine fa tamin'ny ambony dia ny andro alina dia ny zavatra tena mitambona be tato amin'ny manao ohatr'izao zany ilay izy dia tena tsy azoko ny haiko dia tena vaky mitomany mihitsy dia tsy hitako zany izay natao dia nifoaziko ihany mivadiko za tena tsy mpitaraina aminazy rehefa marary fa mifoaziko ihany izy avy eo dia izy koa aratsina aloha izay natao hoe ahoana dia zako mantsy anazy hoe aloha sorana menaka satria ny eritretra hoe sao dia rivotra na ohatr'izany zany dia sady mivavaka izy nanositra an'ilay menaka dia tapitapy izay tsy henoko tsoa fa to dia natory dia maraina tsy naninona tsony ilay izy dia ny ampitsony indray nakarany tamin'ny fatsakana zany anay somary sarihana ohatr'izao fotsiny dia mahazo rano dia nanao an'izay dia tsy haiko fa nisy zavatra mipika be tato dia na mandeha ary tena hoe mijaly be rehefa mandeha zany dia za moa miasa foana dia tena miditra maraina be ahako zany satria izay ilay horairanay dia tsy afaka nandeha niotra ahako fa sabotsy alohan'ny andeha eto zany ny programanay mivady hoe andao rehefa alohan'ny fotoana aty no andeha miotra dia nandeha niotra izay aloha dia vita ny fion'ny tao amin'ilay niotra dia ohatrany hoe maevana ilay izy dia nefa tamin'ny fotoana tonga mipetraka eo dia tena tsy mahazo aina mipetraka eo fa ohatra mitsingilangilana be tsy mahazo aina mihitsy dia nefa tamin'ny fotoana ilay farany iny nanao vavaka pasteur Rodolphe dia napetrako tamin'ilay marary ilay izy dia afaka ilay izy dia tonga indray nefa ny semaine ny nandeha indray iny semaine atao aorianany iny dia misy mibitsika hoe aiza ianao izay sitrany eo dia ohatr'izany mihitsika efa misy taona mandray fanasitranana dia misy mibitsika ohatr'izay dia nitoeriko ilay izy dia saorana an' Jesosy fa afaka ilay izy tsy maninona tsony dia manarak'izay koa faharoany fatelo zany tamin'ny toeram-piasako taloha zany talohan'ilay amin'ny toeram-piasako izao ohatrany hoe niteny foana vadiko hoe ianao izy tokony hijanona aloha izy hitaiza zaza teo amin'ny zanakay fahatelo aloha zany teneny an'izay dia nano fanekena zany nisy taona aloha nanohatra foana za tsy hijanona zany fa za hiasa foana satria tsy vitanao zaza telo tsy vitanao zany fa alô za hiasa foana dia nandà foana dia faramoa teven Jesosy eo maneke aloha dia nijanona ako dia taorianan'izay
rehefa lehibe kely ilay zaza dia ozy izy nataony hoe miasa amin'izay ara ozy izy raha ohatra hoe izay maharesy lahatra indrindrindriny dia hiasa dia ny olona moa rehefa hoe tady asa izay dia raha niala tato amin'ilay asa iray ianao dia tady mbola tsaratsara kokoa noho ilay karamanao teo izany izay aloha no tao an-tsaiko izany dia rehefa nandeha nefa ny fotoana dia au contraire an'izay ilay izy tena hoe atsasaky ny karamako tato nidirako tao amin'ilay toeram-piasana fa rehefa tamin'ny fotoana nametraka etaeta tato anatiko Andriamanitra hoe ohatrany hoe nisy etaeta tato anatiko izany hoe tsy hoe ohatra fa tena izay mihitsy mijery an'ilay olona tao amin'ny toeram-piasana hoe ohatrany nafinaritra anahy uniforme izay aloha ny netomboan'ilay izy uniforme no tiako dia rehefa tafapetraka tao anatiko ilay etaeta dia nisy taona izay tamin'ny herintaona nanontany mihitsy le tompo le orinasa izany hoe mety amin'ny CV ozy izy raha mipetraka amin'ny toerana ohatra izao se dia bien sûr ozy izy avaiko hoe ny karama miakatra dia voninahitra ho an'i Jesosy fa azoko ilay uniforme dia miverina amin'ny lohany ny karamako ilay voninahitra ho an'i Jesosy. Mba teka mafy ho an'i Jesosy fa Jesosy no nanao an'izany. Jesosy daholo tompoko voninahitra ho an'i Jesosy no hijoroako fahavolombelona eto rehetra zavatra anankiroa efatra ilay hijoroana fa ny anankiroa aloha efa tamin'ny 2010 dia fonana amin'i Jesosy moa fa izao ilay vao tafajoro ny anankiray voafatotra ny sigara nandritry ny teo amin'ny 10 taona mahery teo dia zoma nisy fotoana tamin'izany izany mbola tsy mivavaka tatao amin'ny trano-pokon'olona fa vao zoma no hoe ndao raha hiaraka aminay andeha hivavaka dia ny alakamisy mbola mifoka tsara dia naprimina tsara tao ambadiky ny sigaraka dia naprimina tao ambadiky ny tele ilay ambony satria ho any mifoka sigara le any ivelany any mahafantatra tsara hoe vao maraina dia lasa indray miverina mifoka tonga le zoma hariva amin'ny efatra sasany ny fotoana tato tamin'izay vao andeha voalohany tato dia zoma maraina nanomboka zoma maraina dia nanomboka tsy tian'le izy mandrakizao voninahitra ho an'i Jesosy dia ny anankiray indray nisy fivitosana izay teto amin'ny tapitongotro ankavia dia ngeza be izay le izy fa tamin'ny fotoana nanolorana tena ho an'i Jesosy tsy tadidiko akory ny oviana le izy ny ala teo fa efa tsy teo intsony le izy izany dia voninahitra ho an'i Jesosy dia voaherinandro teo angamba izay no sitrana fa nandritry ny tapa-bolana izany nisy voan'ny hémorroïde zahako dia nanaikitra be le izy dia mivoaka foana izany dia miteny izany teny an'i Jesosy hoe ianao rery Jesosy ilay nikapohana ianao rery ilay mpanasitrana anay izay foana ny teneniko isaky ny mandeha dia teo amin'ny tapa-bolana teo ilay izy nanaikitra dia narary dia mitombo fa tao anatin'ny herinandro ilay izy izay tsisy ninina ntsony sady tsy sitrana voninahitra an'i Jesosy dia farany fianaran'ny ankizy afaka baka moa izany ny izy anankiroa dia eo izany vao hoe inona izany zavatra ataony reto zaza reto dia nanontaniana an'i Jesosy ilay izy tamin'ny alalan'ny mpanompony dia valide ny pasteur moa izao no tenenin'i Jesosy dia nanao filière anankiroa avy izy roa vavy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 2 taona mahery teo angambany dia vita daholo fianaran'ny zareo nisy ny olana misy zavatra trehana izay tsy hoe misy vola be aty aminay fa tena hoe tsisy fafana mihitsy izany hoe aiza indray no ahoana ny fomba ampianarana an'reto zaza hoe tao aoriana amin'ny baka fa tena hoe tsy ny volanay le izy fa Jesosy le izy voninahitra ho an'i Jesosy fa zao zareo efa lasa nandeha nanao stage dia aorianan'ilay stage dia efa tonga dia miasa voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia satria ny Jesosy ny amin'izany sady koralina ry zareo dia voninahitra Jesosy rery ihany tamin'ny nijoroako fahavolombelona tamin'ny voalohany indrindra izany tamin'ilay natsony Jesosy hoe andeha hanompo dia zahako raha izaho manokana dia aleoko ilay fanompoana tsotsotra
tsy mila engagement fa na tonga na tsara tsy tonga ako mety foana dia ohatrany hoe zavatra hoe asoloan'olona foana dia nefa Jesosy efa miteny hoe lasa amin'izay ianao manompo miala amin'ny asanao dia raha nofo dia tsy mety miala amin'ny asa koa satria tiako ny asako tena le ao amin'ilay filière tena mety amiko sady le mpiara-miasa amiko mahafinaritra be daholo izay rehetrarehetra mahafinaritra tsy hvkl fa tena mahafinaritra dia tena miteny amin'ny pasteur amin'izay aho hoe anompony aho inona pasteur fanompoko dia miteny amin'izay pasteur hoe évangéliste taty zany ve pasteur tiako tenena amin'ilay hoe zany ve tiako hovainy hoe ohatrany hoe tsotsotra hoe taiko hoe zavatra tatraky tsotsotra e dia avy eo tonga teo amin'izay dia nijanona tamin'ny asako fa tena nampisehon'i Jesosy hoe zay mijanona ianao dia tena nijanona ary tena faintsina tenen'i Jesosy an'le nampisehovana ianao tena mijanona ianao tena kategorika mihitsiny izy tsy nanana soatsony dia nanompo an'i Jesosy moa dia nijanona dia nandeha croisade dia teny amin'ny croisade dia namen'i Jesosy ohatrany hoe fanome-pahasoavana rehefa zavatra tsy tiako indrindra le mandray noty hoe mararinina ianao sao dia misiva tsy tiako mihitsy indreny fa inona sain'i Jesosy satria rehefa mitena pitipitika any aminao daholo ndroran'ilay olona dia le mozika mafy be dia manina pitipitika ohatr'izao le rora dia amin'iny nampisehon'i Jesosy tonga dia mivoaka le image dia tena gaga be mihitsy inona zany misary ampisehon'i Jesosy ana dia tonga dia hitako daholo le olona dia tamin'ny voalohany aloha lazaiko fa imagination anahy manokana dia niteny tamin'i Jesosy aho hoe tena marina ve zany dia ohatrany menamenatra aina hoe za kosa ve tsy za zany fa tokony pasteur lehibe mahazo an'izany fa tsy za fa za nge olona tsotra e dia noho ny avy eo nefany aseko mijanona le olona testeko zany aloha testeko kely mijanona hoe dia toisako dia anao ve ho azao dia ohatrany tomany daholo le olona za mihitsy foana nahitany tatia zany dia tsy manazava aloha losatako satria tsy afaka nazava ndray zako ohatr'izao tsy anako zany dia chaque croisade rehefa za rery sy le olona dia andramandramako mijanona hoe dia ohatr'izao ve zao dia misy olona mandainga dia inona ho le nitenen'i Jesosy anao ty dia tena le olona rehetrarehetra dia tena hoe tena hitany tatia tsy priany daholo sisy tak point satria tena tany an'i Jesosy inona hoa Jesosy maninona nasenao mahita andreny dia mbola menamenatra moa za tao an-trano fotrany hoe ianao koa tia miseho pasteur alohan'ny pasteur dia miseho mahita aminoany alina fa aloha piripirina fa tsy miteny an'izany ahako dia nisy fotoana tany Antsiro-Mandity nahitany pasteur Rodolphe za zany le piqué miandry tomobile reny dia andeha ho avy ny orana dia vao hilatsaka ny orana dia nitsanga ny pasteur Rodolphe dia niantso ny pasteur anaminy izy andao ozy izy milatsaka ny orana le goutte zany le tak le ngezabe reny dia nandeha nitsangana izy za mijery ohatr'izao dia nitsangana teo amin'ny tomobile izy dia vao nitsangana teo pasteur tonga dia tsy izy tsony ny hitako fa ny flou pasteur dia Jesosy ny hitako dia za zany tototy zany misy olona mijery io pasteur io tsy misy olona nefa ny eo akaikoko dia vao mivavaka pasteur tamin'ny teny tsy fantatra izy dia manomboka mahita zavatra ohatr'izany ahako dia nijanona teo ny eo le orana le masoandro mibalika za mitantara amin'ny ambassadeur hoe pasteur ngitaka zay ve taty vao nahita zany mihitsy le izy za zany efa mentanentana be hoe zako nahita le avy ny orana dia misy faritra le anina dia atsy avy dia atsy zany mihitsika rehefa manao croisade za tapohany fa tena manentana antsika mihitsy fa misy fanome-pahasoavana rehefa tena hoe ataontsika amin'ny folo izy andeha ho an'i Jesosy dia tena hoe mahita ny tsy fahita reto dia teo amin'le fanompoana eny amin'le mitory an-dalambe amin'izay dia nofo tsy tian'le hoe mitondra an'le fitoriana mazefatra be ny fomaraina be no mitondra an'le entany mavesatra mitondra an'le maneno isisika taxi brosy tsy nahitanao tamin'ny fiainanao zany isisika taxi brosy tsy hitanao hoe andeha hivoaka amin'ireny na zavatra matsitako hoe majinika azy le hivoaka WC public ny andro tsena le tany amin'izay
le zipo lava be le tany dia ziponao taonao ohatr'izao tena dia avy eo ianao tena hoe tsy tena le toetrako taloha tsony fa navalin' Jesosy daholo reny le voninahitra ny tompo. Za le nisy nijoro teto hoe za tia mividy akanjo tena tsy menatra aloha vidiko any an-trano ameritreritra reny nijanona daholy tena navelan'i Jesosy tia vao mahazo vola tia entiko fanompoana tia entiko any arivon'ny mama tia entiko ary tena ohatry ny rendez-vous amin'i Jesosy mihitsy ny ahako tena hafa mihitsy dia rehefa tonga any amin'ny fitoriana zay dia manao intimidation ny devoly. Tsika rehefa miaraka manompo ohatr'izao dia miaraka mpanompon'Andriamanitra hvkl fils de tita iny Jesosy tsikitsiky na tsy dia tsikitsiky dia tsikitsiky fa rehefa tonga any ianao tena anaty taninady ianao fa mivandravandranao daholo ny olona rehetrarehetra na mijeriny ianao tena hitako mihitsy ny hoe tsy le olona fa tena fanahy mihitsy ny ometaka io dia à chaque fois mitory mitomany foana latsaka foana ny ranomasiko satria ao anatin'le olona miavinavina nahitanahako le za le mpiaingitraingitra za le tsy tia mivoaka amin'ny WC public za tsy tia misisika anaty strapotin misisika miaraka le olona andeha ho any arivon'ny mama na le manjakandrina ohatr'izany tsy tia nofoko tsy tia an'izany namboarin'i Jesosy mihitsy ny za le tia mandray vola isaky farany volana dia mandray after miaraka amin'ny ankizy after work tsisy tsy hoe miezaka hoe feheziko ny tenako tsisy fehezina za tena automatique na le toetranao malefaka eny am-pitoriana automatique amin'ny masonao tsy hoe mivandravandra ohatr'izao le olona dia vandranao koa satria tena misy fotoana zay nisy demoniaka nanantona anay tonga avy any izy za normalement tena matahotra an'ireny tonga dia mitsangana misesy moa zay sy taty mitory mitsangana teo alohana ny tatilo izy mijoro ohatr'izao eo taty mitory dia izy mijoro vita iny dia lasa ndray izy nakeo anoloako mijoro dia gaga be mahita anazy dia ino izy nareo nataoko au lieu na natahotra ny ohatran mendray nahita le izy nefa ny zavatra tsy tokony mehezana le izy hoe dia vola engety fa tsy izaho mihitsy le izy fa nampomea le izy tapaka antsinaiko dia io vava koa tonga dia nisokatra amin'ny teny tsy fantatra tsy izaho no mitony tena hitako hoe tsy izaho fa misokatra ho azy mivavaka miteny amin'ny teny tsy fantatra tena na le silaba mivoaka ary tsy fantatra fa hafa mihitsiny fa io devoly io tonga dia niondrika dia nitsipininy daholo ny vaky rehetra manodidina anay tsipininy tato monimony izy tsipininy daholo le vaky dia lasa izy makeny amin'ny tatilo tsipininy daholo le vaky dia lasa indray izy tena rehefa tena hoe vonina zany tsika hanao ny asan'i Jesosy dia le toetra taloha le hoe mpiaingitraingitra zaka zany nofoko tsy tia an'izao za tsy tia misisika taxi borosy be reny dia petraka amin'ny sirapotain dia avy hoe visaka ianao dia le matory dia nefa ny akaikinao tsy fantatro hoe ny akaikinao sa tsy afaka hiondana anao an'izao ianao hoe tena fa tena isaky ny hoe tonga ny fotoana tena rendez-vous amin'i Jesosy ty tena mailaka fo za tsy tia fo maraina be za fa potaka izay maneny lesana akanjoko fahita vadiko tsy nandray tena variana mihitsy mijery anao hoe hitako mihitsy ny aza hitako ty vadiko ty ka manana sain-dratsy hoe manana fotoana misipako ve sa fa tena hafa mihitsy le tsy tsapako hatramin'izay zany tamina tena nanompoako an'i Jesosy tena voninahitra aminazy dia farany tamin'izay izao mandalo fitsapana tena mitsapa amin'ny afo mihitsy Jesosy raha hoe levina ny fanomponao dia tena foana mihitsy zay mpanompon'Andriamanitra mijoro eto tamin'ny voalohany ianona ihany mahafinaritra anareo rehefa mitory fa izy mampiomehy dia pasteur tena mahafinaritra tsy zazay pasteur jivakirany dia mahafinaritra fa zay mpanompon'Andriamanitra mijoro eto na mpijoro vavolombelona na iza vao tena hoe nandray an'i Jesosy tena mifona fa zay vao tena hitako hoe nandray an'i Jesosy
dia tena hoe manana teny ka izy anao fa rehefa tsy mandray ianao dia very anjara. Tena hitako mihitsiny hoe tsy mijery tsanganana ka ianao fa tena le hoe le olona mitory manana teny mihitsy Jesosy. Dia tena najanoko na valiko daholo le hoe mijery andria ihany tsika tsy manana expérience fa rehefa miteny izy dia mahitana be Jesosy fa tena any ambavany mihitsy ka le teny nendrasako le ary mahetiko miady eny an-tanin'aty satria alefan'i Jesosy eny an-tanin'aty ianao raha ianao hoe mbola malotoloto ny fonao misy zavatra hoteliny misy seza fiandrianana dia vola ao anatin'ny fonao tonga dia hitan'ny satana tena sibleny mihitsy tena ataony hafa baraka eo mason'olona eo dia tena iny mihitsy zany tandremako hoe za indray Jesosy za indray izy dia voly koa tsy azonao amin'ireny tsony ako. Alleluia. Alleluia. Jesosy daholo no manao an'izany rehetrarehetra zany Tahin Jesosy daholo tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy zany fa ny fijoroako vavolombelona eto dia nisy fotoany papa niteny hoe misy vavolombelona hozy izy tsy afaka tenenina amin'ny fotoana fa tsy maintsy miandry fotoana. Dia tonga moa zany le hoe fotoana jubilé. Dia hoy izy hoe ay Jesosy izay zany le fotoana fa jubilé zany ity dia hijoro vavolombelona. Dia avy eo indray papa niteny hoe tsika hozy izy nareo hozy izy atao amin'ny asa fanompona tena ohatran'ny katsaka hozy izy le ohatrany hoe atao mamay zany dia lasa mipitipitika mihitsy ny ato satria tefena zany tsika atao anatin'le asa fanompona. Dia hoe Jesosy tena izay zany le fijoroana vavolombelona satria tonga le taona jubilé dia tena hoe za zany le hoe lasa popcorn zany en fait zany le izy satria napitipitika teo foana zany. Nisy fotoana za zany mbola tamin'ny adolescence zany dia nanana nisy esprit ana suicide foana zany vao misy zavatra mampalahelo be anazy zany dia te hamono tena foana zany ho an'le tanora moa zany tena hoe izay koa mila henotsika tsara dia misy ratra foana dia te hamono tena foana dia tena mipasialakta mihitsy dia avy eo dia tsy maty moa zany dia tonga ny nanambady dia tao anatin'le fanambadiana indray mbola tena hoe naratra foana koa dia mbola mipasialakta foana tonga foana zany le esprit hoe andana mamono tena inona ny famanina ianao nanambady fa andana mamono tena indray dia lasa indray mipasialakta indray hoe hamono tena dia tsy maty indray. Dia farany zany tamin'ny 2017 zany nisy tena hoe efa ny saram-panambadiana zany aloha ny voalohany dia nisy olona niaraka tamiko zany tamin'ny 2017 dia tena hoe teo zany tena ohatrany hoe phase finale zany satria eo amin'le fotoany mihitsy zany tena hoe finale ity dia tena hoe naratra tonga indray zany le ratram-po dia tena eo amin'izay le devoly ny teny hoe andana fa tena farany ity tena hoe ohatrany hoe le hoe Pierre le niteny le intely hoe Jesosy nanontany an'i Pierre Jesosy ty anavy ianao dia ohatrany hoe intely foana dia teo zany tena niteny le devoly hoe andana hoe ty tôbily io dia andana ianao mandeha mafy be mihitsy dia tena fatrarany amin'izay fatraranao any fa izay ne ny antom-pisinao dia teo zany hoe Jesosy zany nanomboka nanompo anao dia maninona no asaon'ity devoly ty mandeha mamono tena foana. Dia teo dia miverina akonetiko ny tôbily dia miverina dia niditra tatao amin'ny fanatrehana tamin'izay tsika mbola tany amin'ny Roxy dia niditra tao amin'ny fanatrehana zany dia tena henoko mihitsy hoe le devoly ny teny hoe non ndana mialato fa tsy tianao daholo ireo olona rehetrarehetra ireo tena tsy tianao ireo. Dia teo mbola hoe zay non tsy Jesosy zany fa tena hoe ny fanaratsy zany dia nijanona dia tao anatin'le hoe nijanona mbola tena épreuve ihany koa nefa niara-ny ainako zany tao anatin'le mpiara-manompo dia nanao ny zavatra be da be nitranga zany dia tena hoe manosika mihitsy zany le devoly hoe hiala tato hoe tena hoe melata fa tsisy tianao ireo. Dia farany moa zany dia hoe Jesosy inona ary nataoko fa zany nefa misy feo zany ny tenana hoe enao ne ka ataoko mpanompoko hoe enao ne ka ho ampiasaiko hoe fa
tandana ozy izy ferena ianao fa tena ilaiko ianao Viviane, ilaiko ianao. Dia za moa zany le nisy fotoana hoe nanao anniversaire dia niinvité zany ny olona maromaro zany dia tsisy tonga fa ohatrany hoe ao anatin'ny 70 zany anankiroa fotsiny tonga. Dia teo zay Jesosy zao ve zany le manompo anao vao maika ve zany maratra be foana ve zany. Dia ozy Jesosy hoe zay mihitsy satria za naratra ho anao zany vonoina ho anao za natao tena hoe maty ho anao. Dia keo fotsiny ozy izy fa ho hitanao voninahitra ozy izy. Dia ozy hoe Jesosy ekeko zany. Dia nisy fotoana mpanompon'Andriamanitra nakany amin'ny papa hoe papa tsy nisy olona nandehany eo tamin'le ana. Dia ozy papa zany ve zanako andraso fa za mihitsy no anao fety ho anao. Dia tena hoe faly be satria nisy fotoana niaraka tamin'ny papa foana tena hoe niaraka tamin'ny foana. Dia tena hoe sambatra be satria teo foana zany ny encadré pasteur Jao natsona indraindray. Tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy zany fa tsika zany tena hoe ninina zany tenenin'le devoly tsy Jesosy zany. Fa asaony mijoro tsika ary niza mety hoe misy zavatra mitranga atao amin'ny asa fanompona reto mijanona fa tena eo amin'le tena misy maneritery manindrotsindrony mihitsy neneny tena ilain'i Jesosy tsika tsy vitany fotsiny hoe tsy mety aminaty na tsy mety aminaty fa tena hoe alao tsika hijoro. Alao tsika hijoro hatramin'ny farany fa tsika ne hiara ifampitatana tsika hiara ifampitatana ho any an-danitra ary tena hoe sambatra be mihitsy n'izay hoe ny teny rehetrarehetra fampianarana azonay eto dia tena nanovanay ary tao anatin'le hoe nitsaraka namain'i Jesosy vady jojo pilina be mihitsy dia tena sady tian'i Jesosy be mihitsy dia tena hoe ho anazy rery ny voninahitra tain'i Jesosy tompoko. Alléluia. Mandrapikonokony ny vidéo misy témoignage anankiray kely zay ataoko. Sano diffusion. Aleo arahantsika le vidéo azafady. Voninahitra an'Andriamanitra no ahafahako mijoro fahavolombelona amin'izao fotoana izao satria za dia nanana ny reniko tena hoe narary mafy voan cancer de foie na hoe cancer aniaty zany no nahazo an'io reniko io. Tao anatin'izany aretiny zany dia tena hoe nijaly izy, tena nijaly mafy izy ary niditra hôpitaly nandritra ny fotoana maromaro. Dia tena niteny taminay nampiantsoany dokotera, za manokana aloha nampiantsoany dokotera hoe zao no zavatra manjoany mamanareo. Dia lazainy le maha-cancer anazy. Mamanay efa atao hoe tsy nahatsiaro tena matetika tao anatin'ny fotoana io ary zay dia tena hoe tena hoe tao anatin'ny fahagoviana tanteraka. Dia noty zahay nalefa le dokotera zany noty zany hoe navoaka fotsiny le mamako zany. Dia rehefa tany an-trano dia nijanona tao hoe ray andro tao an-trano dia tao anatin'izay indrindra no nisy zava-mahagaga izay nasehon'Andriamanitra tsena hoe tsy takatra ny saina fa nisy mpanompon'Andriamanitra izay tonga nanao fitoriana filazantsara lehibe teto Antsirabe. Dia tao anatin'izay saika hoe entina teny amin'ilay fitoriana filazantsara zany mamanay fa efa tena reraka tanteraka izy dia tsy afaka noentina intsony fa le vadiko no nanantona niezaka nanantona ny mpanompon'Andriamanitra ary niangavy anazy mba ho tonga hivavaka ho anazy any trano. Ary tsaroko mihitsy izay tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay tao anatin'le tao aorianany vavaka nataony fa nahazo teny avy amin'Andriamanitra izay niteny hoe tsy io aretina io izy no ahafaty ianao fa raha tsony Jesosy azy ianao dia zavatra hafa mihitsy fa ianao dia ho velona mbola betsaka ny adidy sy ny zavatra andrasany Jesosy aminao. Tao aoriana kelin'izay dia nahagaga sy nahatalanjona fa nanomboka ny sakafo izay efa tsy nety ny sakafo tsony io mamako io. Dia izay tsy tany ny dokotera akory fa niasalama nivelona nofo dia natao ny fitoriana taty afara nanjavona ilay fivontosana angezabe tao amin'ny atin'ilay mamako voninahitra ho an'Andriamanitra ary tena hoe mahagaga Andriamanitra tsy miova ho maly sy an'io ary mandrakizay io Andriamanitra izay tompontsika io.
tamin'ny taona 2020 na 2021 io aretin'io tonga dia nandoa dia ohatra nivoaka tamin'ny daholo mihitsy ny tao anatin'ny tena tao anatin'ny atoko tao amin'ny tenako rehetrarehetra tao hatrany amin'ny afero dia tsy azo kasehana tsony ny kiboko nanomboka avy eo ohatrany hoe lany rano reraka be tena reraka efa tsy dia mahita olona tsony cancer lay aretina nazo aho na dia marary ohatrin'inona aza dia tsy very mihitsy ny finoko fa dia mivavaka ny tompo ihany aho ny tena efa taolana ny fonoditra sisa jerenareo izay mahita zahako amin'izao fotoana izao tsy midoka tena zany fa nareo mahita fa tena manoatra ny teo aloha aza talohan'ny narara za mbola tsy mahazo aina lavitra amin'izao sady salama be andro farany zao raha olona dia aza misy miala an' Jesosy fa Jesosy ihany no famonjenantsika rehetra dia mivoninahitra Andriamanitra irery ihany ny antony ijoroako vavolombelona dia mampahery atsika tsirairay avy izay maheno sy mandre zao fijoroana vavolombelona zao fa tena hoe velona Jesosy ary tena tsy miova Jesosy mahagaga izy mpanasitrana izy Andriamanitra mahery izy ho azy irery ny voninahitra dia misaotra indrindra tompoko. Alleluia. Andao ary tsika hitsangana andao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nataony Jesosy daholo ny tao ambadika izany tao anatin'ny témoignage teo noravan'i Jesosy ny esprit de suicide manangana fiainana Jesosy manome fiainana vaovao Jesosy tao anatin'ny témoignage teo koa olona voafatotry ny sigarana ritra ny 10 taona nafahan'i Jesosy cancer no levon'i Jesosy kibona raromafy ny sitrahan'i Jesosy hémorroïde magaga nataonao tamin'ny zanakao misaotra Jesosy fa ianao irery ihany no tao ambadika izany tsy olombelona Jesosy nomena voninahitra fa ny anaranao irery ihany satria ianao ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ianao no nandajaka ny ranonao nofinao ny kapohana ary ianao no nitsangana ho velona mandrakizay tamin'ny andro fahatelo misaotra Jesosy fa noravanao ny fanahy famonotena noravanao zany dia natsanganao ho tonga mpanompo mahatoky ny zanakao misaotra Jesosy fa ny fatorany sigarana dritra ny 10 taona dia ny sitranonao no ahafahanao satria raha ny zanaka amin'ny manafaka dia ho afaka tokoa izay tsiraray avy misaotra Jesosy fa no levoninao ny cancer no sitranonao ary naverinao ho tonga amin'ny laoniny lay aretina teo amin'ilay ramatoa teo misaotra Jesosy fa nanasitrana areti-kibo ianao misaotra Jesosy fa hémorroïde mipotsaka naverinao tamin'ny laoniny misaotra Jesosy fa niantoka ny fianarany ankizy ianao misaotra Jesosy fa lamosina ny pika dia naverinao tamin'ny laoniny ary misaotra fa nomenao asa vaovao le ankizy misaotra Jesosy nomenao asa vaovao koa taty felana misaotra Jesosy tamin'ny fifehezanao ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ireo lay demoniaka tonga nanafika tonga nanao intimidation kanefa tamin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra no mpandresy zay noho ny anaranao misaotra Jesosy ny amin'ny fiovana ateraky ny teny aty anatinay fa indraindray zay tsy tonga saina fa efa niova noho ny teny zay nalefanao misaotra ny amin'ireo mpanompo marobe zay alefanao eto anatin'ny asa fanompona eto zay Jesosy dia mamerina ny voninahitra ho any aminao irery ihany ianao irery ihany no mendrika an'izany ianao no miantoka ny vokatra ary ianao no manendry anay mba handesy amo mba hareta ny vokatra tsirairay avy Jesosy raiso anao dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ianao no mendrika an'izany ianao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen andao itiaka mafo an' Jesosy raisantsika mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Afaka mahazo toerantsika tompoko tenin'Andriamanitra tena hoe marina ary misaotra an'Andriamanitra fa mbola isan'ny ampijorony manambara an'izany teniny zany voninahitra ho an'azy irery ihany raiso angeny Isaia 41:15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro ataoko kodia vaovao misy nify maranitra ianao ively tendrombohatra ianao ka noritoro azy ho vovoka ary anao avoana ho tahaka ny akofa. Andriamanitra tena hoe mifidy atsika izy ary manamboatra atsika izy tsy le tsika tota fa ataony vaovao tsika ao amin'ny Isaia 41 ihany fa 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza matahotra ianao izy fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao mampahery anao aho sady hamonjy anao mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako ao
Andriamanitra zany tsy miteny fotsiny izy hoe hovaiko ianao fa tena ataony le izy. Tena mila matokotsika, mila tsy matahotritsika ary mila mandrosotsika. Dia ao amin'ny Marque 10 verset 14 amin'ny anaran'i Jesosy teto dia nanontany an' Jesosy ny mpianatra hoe ahoana ny mikasika ny lasy vavy zay misarabady. Dia ozy izy Jesosy hoe tsy akasitrahako zany fa noho ny amafy ny fonareo no natonga ny Moizy nanoratra an'izany lalàna zany hoe azo atao. Nefa ozy izy Jesosy noho ny amafy ny fonareo no mahatonga anareo hisaraka. Mila amboarina zany fotsika tsy ho mafy. Noho ny amafy ny fonareo no mahatonga anareo manilika olona. Dia mila manova ny fotsikitsika. Dia niseho azy moa zany le zaza andeha anatin'i Jesosy dia sakana mpianatra le izy. Dia ao amin'ilay verset 14 teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa tezitra Jesosy ozy izy raha nahita izany ka hoy izy taminy avelao ny zaza anantona ary aza rarana fa nytoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Mila miverina toy ny zaza tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Rehefa teraka indray tsika dia tena hoe manomboka zaza. Lasy vavy ozy izy namboarin'Andriamanitra dia tonga dia lehibe Adama sy Eva. Fa tsy nahinanao tahaka ny zaza izy dia tsy nahinan-katoa. Fa ny zaza rehefa teneninao izy dia mitanondrika kely izy dia manaiky izy. Ary rehefa tezitra izy dia vetivety dia afaka izany. Mila tahaka izany tsika satria afaka tezitra tsika fa tsy maharitra, tsy tokony atao maharitra. Dia amin'ny andininy fa 15 dia izy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy fa nazovina no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra any akory, tsy ho tafiditra amin'ny akory. Zany hoe fanjakan'Andriamanitra dia miditra amintsika, raisitsika amin'ny mahazazatsika. Dia avy eo izy Jesosy hoe nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Mila hitantsika Jesosy nitrotro atsika, mamiaina atsika dia mametra tanana amintsika izy mba manambara n'le fahatsarana sy le fitiavany sy izay ao am-pony ao amintsika. Ndao tsika tena hoe ety hiverina ho zaza, ety ho fihin'ny Jesosy ary anatina Jesosy amin'ny famoram-po. Ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teniny izany. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay satria mbola manambara foana ianao. Manambara teny ianao, teny fiainana, teny avy amin'ny fanahinao, atonga anay tafiditra amin'ny fanjakanao ao anatinay. Saotra Jesosy fa afaka niverina ho zaza zay na dia efa lehibe aza rehefa miaraka aminao. Saotra fa fihinanao zay ary omenao fahefana zay, tsofinao rano zay mba afaka ny andesy androso anaraka anao foana. Saotra fa hovainao vaovao zay Jesosy noho ny amin'ny fanahinao, noho ny amin'ny fanananay anao ato anatinay. Makasitraka Jesosy malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika tehaka mafy tsara andrasitsika amin'ny teny avy amin'ny mpanorot'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika nofahofa ny tanantsika any amin'ny lanitra. Ohatra ny fahazarana foana isaky mivory hoe andao nofahofa tanana. Fa Jesosy mihitsy no teny amin'ny asan'ny apôstôly hoe tiako raha indrehetra eny ozy izy nofahofa tanana ny olona amin'ny fisaorana. Akasitraka azy ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony, ny amin'ny fanatreny, ny amin'ny fatokiny, ny amin'ny fidirany an-tsehatra, ny amin'ny fikarakarany, ny amin'ny fitehirizany. Mba fantatrao hoe tsika toy izao androany dia tsy hoe satria tsika mendrika indrindra fa namindrana fo. Ary raha mahatsiaro anao fa famindram-pon'Andriamanitra nampijoro anao aoka ny fonao iravoravo anandratra ny tananao any amin'ny lanitra ny mevonatra sy fankasitrahana ho an'ilay mpanjaka tokana mendrika ho amin'ny fiderany Israely sy mendrika ho amin'ny fiderany ny olombelona rehetra izay manam-pofinaina ka mahatsiaro fa nitiaviny, nitahiny, tehiriziny avereno any amin'ny voninahitra. Iza ny mahatsiaro androany maraina fa avy lavitra mihitsy ny nakan'Andriamanitra azy mba atao voatra izao ve. Halleluja.
nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy ho tianao nalainao avy lavitra loatra fa fananinao ny diantokinao ny ainako borofo ny fiainako fa nalainao avy lavitra loatra tsy ho arinao ilay olona no vonjenao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikeroana zao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe lay olona no sitranao ilay olona no sitraninao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikeroana zao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe nalainao avitra loatra nalainao avy lavitra loatra fidinao nalainao avy lavitra loatra Jesosy mijalinao ny diantokinao ny ainako borofo ny fiainako fa nalainao avy lavitra wampiasanao ilay olona no tainao Jesosy mitsaokanao ilay olona no tainao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikeroana zao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe ilay olona narovanao Jesosy eo mitsaokanao ilay olona narovanao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikeroana zao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe Jesosy eo mitsaokanao Jesosy eo sa Jesosy eo mitsaokanao Andriamanitra tsy misy fiovane tsy mandisy fanantenane Jesosy eo zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manarana zay anao zay Asatra ty mafeo fionao na zay mitsaokanao atompo Jesosy eo sa Jesosy eo mitsaokanao Andriamanitra tsy misy fiovane tsy mandisy fanantenane Jesosy eo zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manarana zay anao zay ilay olona no kasihinao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikeroana zao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay ahoe Jesosy raha misy voninahitra raha misy dera raha misy fiankofana mendrika dia ho anao mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo manak'izay tsy izay no ny fantsina teo amin'ny azo fijaliana Jesosy tsy izay no nomboana sy nitondra fahoriana
tamin'ny famonjena fa ianao dia ianao rery. Noho izany mendrika ho anao ny fiankofana, ny fiderana, ny fisandratana, ny fanandratana ambony indrindra ho anao ilay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy sady raina ihany koa. Anandratana feo fiderana sy fitsaoana ny amin'ny fitiavanao lehibe, ny amin'ny famindraponao lehibe, ny amin'ny fahagaganao lehibe, ny amin'ny herin'ny sandrinao anindritra sy ny maizy ianao satria ianao la izy atsetseka ho mandrakizay, misandrata mandrakizay. Halleluja! Mendrika ianao Andriamanitra. Androany maraina aoko fivoriana isandratanao indray ty maraina ty. Jesosy zay manapatsapana manokana fa faty antoka ny fisinay raha tsy eo ianao. Saotra fa nanaiky anetry teny ianao anangana anay, aritra ny aminay isan'andro. Voninahitra ianao rery mandrakizay mitenena fa mihaino anao zay amen. Ndao tsikity atanina mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Mahazo toerana toko miarabantsika tsara avy amin'ity maraina mahafinaritra ity indray eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Resan'ny teny anankiray tena namangin'Andriamanitra manokana ho an'ny androany ao anatin'ny communion masina, ny tantaran'ilay lehilahy teo amin'ny farihan'ny Betesda. Ny afatra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra mahatsiaro ao anatin'ny taon-jaobily. Andriamanitra mahatsiaro ao anatin'ny taon-jaobily. Tiako fantatsika fa ny taona ny taon-jaobily fa ny jaobily ho atsika Jesosy Kristy avy any Nazareta. Vakitsika ny jaona toko fa 5:1 ka hatramin'ny 9:4. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoana tamin'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Zany hoe Jesosy koa zany niakatra monja an'io fitaom-piravoravon'ny Jiosy io. Fa zao ny zavatra nitrango amin'ny 5 sahady. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay tao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 10. Taony nandrino mararomaro mijamba ny mandringa ny matila, ampio koa hoe efa mainana malazo, miandry ny fihetsehan'ny rano. Fa nisy anjely midina tany amin'ny farindra indray ka nampietsika ny rano, ka izay rehetra miroboka voalohany eo rehefa mietsika ny rano dia sitrana na inona aretina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 70 taona. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nalala fa efa elany toy izany izy, teo izy taminy teo sitrana venao. Le marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehany io rano dia tsy mba misy olona mihitsy mandroboka eo amin'ny fary eo. Nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosika eo ny laoko. Teo Jesosy taminy mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Masina ny tenin'ny tompo isorana ny Andriamanitra. Miarabantsika androany maraina amin'izao taom-pakasitrahana zao. Ao anatin'ny taom-pakasitrahana dia afaka manao izay tiany Andriamanitra. Ary eto tsika mahita fa fety be an'i Jerosalema. Rehefa fety be an'i Jerosalema aveko foana fa ny olona rehetra any amin'izay toerana manodidina avy any ambany vohatra rehetra dia mirohatra mamonjy an'io tanàna io. Satria ao anatin'izany fety be zany dia misy mozika, misy sakafo, toeram-pifankahalalana, toerana iarahampinamana be dia be. Zany hoe ao anatin'io zany ao Jerosalema mandritra n'io fotoana io dia fotoam-piravoravona, fotoam-piderana, fotoam-pakasitrahana an'Andriamanitra. Fa teto ny nahavariana ady izao. Ao anatin'ilay fotoam-piravoravona Jesosy koa mba tia mifaly miaraka amin'ny olona. Dia ny andiny voalohany dia milaza amin'ny Baiboly hoe lasa izy niala tany amin'izay toerana nisy azy, niakatra ho an'i Jerosalema. Fa anisan'ny nakasika ny foko dia zao. Betsaka ny marary tao amin'ny farihan'i Betesda. Misy mareny namona, misy matila, misy malemy paralysisy. Adiny tao amin'ny toeran'io reo marary reo, fa samy nakany amin'ny fety daholo ny havany. Nakany ny mpisorona, nakany ny fianakaviana, ny mpaminany, ny gouverneur, ny mpanapaka, ny mpiandry marary, tsisy tao ntsony. Lasa daholo satria nahoana? Mba samy tia hamonjy fety daholo ny olona. Na dino zany sy navela ho an'ireo olona teo reo fotsiny
ny fariany Betsaida ary tsisy natsiaro zareo andreo marary io nanindritra io fety io. Eny fa na direo olona zay nitondra ny malemy ary sy ny marary avany dia namela ny marary teo daholo teo amin'ny farihy fa lasa namonjy fety daholo. Fa zao no tiako ho fantatrao, Jesosy koa mba hiakatra hamonjy fety. Fa zao tsy tonga dia nakany amin'ilay fety izy, fa nahatsiaro zay nadino koa Jesosy. Tsaroany Jesosy hoe misy olona dino quelque part ao amin'ilay toerana atao hoe fariany Betesda. Lasa Jesosy namonjy olona adino. Tiako fantatrao fa ianao mety mieritreritra ny tenanao hoe adino hatramin'izay. Fa misy anankiray eto androany maraina tehiteny aminao. Mety ny olona faran'izay kaiky ianao indrindra no heverinao, fa tsy tokony hanadino anao, mety nisy fotoana nanadino anao. Fa le anankiray izay eto androany maraina tehiteny aminao izy hoe za tsy manadino anao satria tiako ianao. Maro mifetaka lazain'ny olona, ianao tsy afaka misy, tsy afaka tena mifaly noho ny sakana maro samihafa. Za te zara fotsiny hoe sika dia ao anaty vanim-potoana nanapahany Jesosy hevitra amangina antsika ao anatin'izay alahelo rehetra mbola mety mangenja antsika. Mahatonga anao tena tsy afaka mifety tsara io, hitany io. Ary tonga ny fotoana nomezan'Andriamanitra anao torokira vaovao amin'izay mbola tsy nirainao mihitsy hatramin'izay. Satria Jesosy tapa-kevitra ny hanomana sy hanomenao témoignage na vavolombelona izay mbola tsisy nanana mihitsy ary mbola tsisy nizara mihitsy. Noho izany manana fahafahana misokatritsika amin'ny fanantenantsika eo anatin'ity taon-jaobily ity. Fa ilay Andriamanitry ny jaobily sady izy mihitsy ny jaobilitsika, Jesosy avy any Nazareta, izy ny manatrika antsika eto androany maraina. Saina hoe Jesosy niakatra ho any Jerosalema ho amin'ny fety. Fa raha tokony ho any izy dia nivily lalana ho any amin'ny malahelo izy. Jesosy hoe miara-mifaly amin'izay mifaly, fa izy dia Andriamanitra miara-mitomany amin'izay mitomany koa. Ary Jesosy dia misaina ny ory ao anaty fotoam-pifaliana. Eritrereto hoe fotoam-pifaliana adino ny fianakaviany sy ny olona faran'izay akaiky izay marary rehetra tao Betsaida. Fa ao anatin'ny fotoam-pifaliana Jesosy mahatsiaro ny malahelo. Ny ankamaroan'ny olona tia mandeha makany amin'izay toerana mahafinaritra ny sainy sy mampety azy daholo. Fa Jesosy tsy hoe makao amin'izay olona mifaly fotsiny, fa tonga izy makao amin'ny tranony izay mitomany koa hanome an'izy ireny firaha-baovao. Tao Betesda Jesosy fa mangina hafakely. Sainy fa fotoana hafakely ny tao Jerosalema. Firaviravona ny tao amin'ny tempoly, ny tanàna iray manontolo ravoravo. Fa zao ny zavatra nitranga, niakatra avy any amin'izay misy azy ny mpisorona, niakatra ny gouverneur, niakatra daholo ny olona rehetrarehetra ny manam-pahefana. Fa zao ny présence tsy tao amin'ilay fifaliana, fa tany Betsaida, tany Betesda. Ny olona zany matontonga andeha hideran'Andriamanitra, andeha hifaly ravoravo amin'Andriamanitra, dia tonga daholo ny olona avy any ambanivohitra niakatra ao tanàna Jerosalema. Fa le présence tokony ao amin'io toerana io, ny andrasana, dia présence n'Andriamanitra. Taiza ny présence n'Andriamanitra nefa tamin'ny fotoana io tao amin'ny Jesosy. Dia zareo zany mifaly miantso an'Andriamanitra mikika ny Jerosalema, fa le présence tsy tany fa nakany Betsaida vily lalana. Masonao veroka ve? Fa misy zavatra indraindray heverinao fa fifaliana fa tsy misy Andriamanitra. Ary misy zavatra indraindray heverinao hoe aiza ry Andriamanitra, fa présent eo izy fa ianao tsy mahita. Ny atao hoe fifaliana dia ny fifankahitana amin'ny présence hoe eo Andriamanitra, ary ny maheo an'Andriamanitra dia hiasistenao izy na anotrona anao izy. Azadino zao hoe tsy hoe marary na malahelo ianao dia nilozan'Andriamanitra. Eto Jesosy dia maneho amintsika fa izy dia eo akaikin'izay ory sy malahelo ary mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana izy. Hitantsika eo anatin'io Jaona 1:21 io milaza ka hatramin'ny 9:9 fa misy fahagagana kanefa misy condition be dia be. Amin'ny Jaona 5:5 ka hatramin'ny 9:1 io dia mitana 9:9 io dia miteny ny Baiboly hoe mandray fahagagana ireo olon'ireo fa misy condition be dia be. Voalohany, rehefa mietsika honon-drano
dia izay tafaroboka voalohany sitrana. Fa raha faharoa zany ianao a dia mandro fotsiny a na mivoaka mando a fa tsy mandray fanasitranana. Ary eto koa ny baiboly dia milaza fa ny anjely voahiraka eo dia hitondra fanasitranana tsy ndraindray fa tsy fantatra zay viny. Zany hoe ny marary zay tonga eo zany a sady efa marary mbola miaro toro miambina mila mailo so mihetsika ny rano. Zany hoe reo zany sady marary tsy ampy toromaso eo am-piandrasana mihetsiky ny rano zay amin'ny fotoana idinany anjely tsy ndraindray ary amin'ny fotoana tsy ampozina. Rehefa tsy fantatreo reo vina satria te ho sitrana ianao dia tsy maintsy miaro tory ianao. Satria mety androany le izy, mety rapitsa izy, mety rehefa avy eo le izy, mety afaka ray vola le izy, mety afaka ray herintaona le izy, fa tsisy ora fixe zany fa tampoka ny fihavian'le anjely. Fahatelo, io anjely io dia tsy mahafantatra izy zavatra nampitondraina azy. Tsy fantatry le anjely akory hoe fanasitranana le izy, fa ateriny ao anaty rano fotsiny. Ny anjely tsy mpanasitrana fa ny rana hitondra fanasitranana ao anaty rano. Midika fa io anjely io tsy ndraindray no mamangy. Fa ny zavatra tiako ho fantatrao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, Andriamanitra dia tsy ndraindray no mamangy fa eo mandrakariva izy. Mateo 20:20 ny baiboly dia milaza indro za ombanao mandrakariva. Ambara-patonga ny fataperana zao tontolo zao. Zao mahasamihafa le fanasitranana tamin'izany sy ny fanasitranana mitranga androany. Ny anjely tsy mahafantatra n'le zavatra hoentiny hoe fanasitranana, fa ny olona no miroboka ao anaty rano manapahatakarana fa zay miditra voalohany eo na toy inona le aretina dia sitrana avokoa. Dia hitanareo ny fanomezam-panasitranana avy any an-danitra mbola tsy nikapohana akory Jesosy, mbola tsy nomboana akory hitondra ny aretintsika. Dia zao rehefa teriny anjely ao anaty rano le fanasitranana avy any an-danitra, dia zay miroboka voalohany eo na toy inona karazana aretina dia sitrana daholo. Zany hoe tsy hoe ny marenina ihany, hoe ny rahana zany le anjely hitondra fanasitranana ho an'ny marenina ihany, fa zay miroboka voalohany na ohatran'inona na jamba, zay jamba zany miroboka voalohany dia mahiratra, malemy dia mitsangana, ny mona dia miteny, ny jamba dia mahiratra, ny marenina dia mandre. Zay miditra voalohany, fa le izy mila miditra voalohany fotsiny, fa rehefa miditra faharoa dia mandro. Teny aminao zany fa ny singa ray avy any an-danitra dia mampipika ny aretina rehetra misy eto ambonin'ny tany. Mipika ny aretina. Fanomezana ray avy any an-danitra. Mbola tsy Jesosy io. Fa fanasitranana ese mialohan'ny fotoana atongavan'i Jesosy. Zaranga tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Eny hoe ty fahamarinany ty, mila fantatrao ty fahamarinany ty. Rehefa nirahana le anjely hitondra le fanasitranana, le anjely tsy mikasika olona satria tsy manam-pahefana eo amin'ny olona izy, fa le anjely mikasika rano satria nirahana hitondra le fanasitranana ho ao anaty rano izy. Le anjely tsy mahazo mandeha en permanence hoe mandro ao anaty rano dia tsiketsehany le rano dia miditra daholo ny rehetrarehetra, mandalo fotsiny izy dia lasa. Ary le fotoana andalovany tsy mampilaza meloa hoe ho avy ahy fa milara daholo, fa tsy indraindray izy miditra eo dia le olona efa sady efa reraka no ana no miaro tory sao dia mihetsika le rano satria mba tsy teo eo mandrakizay, dia sady efa marary no miatra. Zany hoe mafy be no andraisana fanasitranana. Tiako fantatrao fa miaraka amin'i Jesosy izy afaka mikasika anao na tsy ao anaty rano azy, fa ny anjely tsy afaka mikasika anao. Ny olona rehetra sitrana teo amin'io toerana io dia mirakla lena daholo, tsy maintsy miditra ao anaty rano, mivoaka avy eo vao sitrana. Fa ty lehilahy malemy nandritra ny 23 taona ty kosa tsy nila nakao na nyroboka fanositran'i Jesosy asaiky maina teny ivelany. Mafantatrao ve rehefa eo Jesosy le jobily dia niavaka raha lehilahy satria raha sitrana mando ny hafa rehetra dia sitrana maina zay nandray an'i Jesosy. Andriamanitra tsy hoe voatery
voatery anao zavatra izy mahazatra anao amin'ny fanasitranana. Andriamanitra tsy azo ny fotoana sakanana na terentsika am-potoana. Tsy voageja ny mahazatra anao izy fa afaka manao zavatra spesial ho anao izy miavaka amin'ny fotoana amanginy anao. Ty marary ty amin'ny 15 nandritra ny 30 taona sainy fa Jesosy anefa tamin'io fotoana io mbola mety latsaka n'le taonany satria raha diniana 30 taona Jesosy ny teto ambonin'ny tany. Tamin'ny fotoana tonga avany teo zany Jesosy 30 taona 30 taona io rangao io nefa narary. Zany hoe raha ohatra ka teo amina tonga avany Jesosy naka niendriky ny nofo angamba mbola voaraiky amin'ny 30 taona zany izy teto. Fa ty lehilahy ty efa 7 taona mbola nalemy nefa Jesosy mbola tsy teraka. Teto nahitako fa Jesosy dia Andriamanitra mandrakizay. Tsy feran'ny fotoana izy naterentsika am-potoana fa izy ny manendry fotoana anatanterahany an'izay tiany. Arabaina tonga soa ao anaty taon-jaobily ianao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zany fotsiny ve no mentsika ho an'i Jesosy. Halleluja! Hozy Jesosy, zaho ozy izy dia tao amin'ny ray fony mbola tsy ary zao tontolo zao. Noho izany tsy mampaninona na zokiny aman-taona tamin'izy tonga nofo azy le aretina. Fa izy no alfa sy omega. Jesosy maty tamin'ny 7 taonany. Ary nitsangana tamin'ny maty moa izy mazava ho azy rehefa avy eo. Fa saingy raha ohatra ka dinitsika ny zavatra nitranga 30 taona ny ministera ny teto ambonin'ny tany naka niendriky ny nofo. Fa izy mbola miasa mandraka kehitriny mandra-piveriny apakatra antsika amin'ny alalan'ny fanamasina. Efa teo nandritry ny 7 taona zany io aretiny io kanefa Jesosy voateraka. Ka ny olanao mety efa elany tsy miva io aretiny io, mety efa elany nangejanao, sy zavatra mitranga rehetra mampahory anao, mety efa tranainy be ny teo amin'ny fiainanao fa tiako milaza aminao fa tsy ela no Jesosy io satria izy dia efa teo talohan'ny fanorenany zao tontolo zao. Eto dia tahaky ny betona zany le aretina no Jesosy, fa rehefa tonga Jesosy dia nanaiky an' Jesosy le aretina. Androany maraina ninninona manohatra ny programan'Andriamanitra ao anatin'ity taon-jaobily ity ka hifanena amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto androany ho amboarin'Andriamanitra asaika io problème io tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Raha anjely no nyrahana nitondra fanasitrana teo amin'ny farihy vakio tsara amin'ny 7 fa ninninona aretina nanjo izay miroboka voalohany dia sitrana daoly. Ny fanomezana avy any ambony dia tsy misafidy aretina sitranina fa izay karazany eo dia sitrana daoly. Noho izany manana ianao antoka fa tsy hoe natao manokana ho anaka anankiray le fanafana tian'Andriamanitra atao fa ampidiro izay ka rehetra ilainao fa kapabla amin'ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao. Maiky Jesosy nikasika antsika fa vonona ve ianao no kasihan' Jesosy. Zay ny fanontaniana mipetraka androany. Tsy aina amin'i Jesosy tsony izy fa eo aminao sisa. Andiny fahenaka hatramin'ny 9 nanontany Jesosy hoe teo sitrana ve ianao. Le marary ny hevitra fa tonga Jesosy hanampy azy atsipy ao anaty rano. Anao nefa vakiko tsara teo sitrana ve ianao Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay narary 30 taona. Raha nahita azy nany Jesosy ka nalala fa ela toy izany izy dia hoy Jesosy taminy teo sitrana ve ianao. Dia jereo valiten'le marary. Le marary namaly hoe tompoko raha etsena ny rano dia tsy mba misy olona nyroboka eto amin'ny farihy nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosika eo aloha. Zany hoe teteny amin'i Jesosy zany izy hoe afaka hanipy avy ianao. Le rangahy zany tsy misaina koa nandray fanasitranana avy amin'i Jesosy. Andao ny antsika eritreritra hoe misy olona manontany ianao tovolahy dia amin'ilay tovovavy mbola tsy manambady dia ilay tovolahy koa mazava ho azy mbola tsy manambady dia niteny ilay tovolahy tamin'ilay tovovavy tiako ianao. Dia anao namaly azy hoe efa maro zay ny olona efa nilaza fa ty efa niaraka tamiko dolo zany hoe efa tsisy nijanona narayra mbola isy toy ny ve le resaka. Mianao tsara ve reo sa tsy mieno. Dia metram-panontaniana mbola isy toy ny ve le resaka. Rehefa teto Jesosy dia tonga izy zany hoe tsy tao amin'le tsy niandry fihetsehan'ny rano fa famangina or procédure ny nataon'Andriamanitra.
tsy ao anatin'le procédure mahazatra fa ivelan'le procédure mahazatra le andraisana le fanasitranana. Jesosy nyteny te ho sitrana ve anao zay mifanontaniana inona valiny te ho sitrana fa raisiko mifanasitranana avy aminao raha ianao le mpanasitrana tokony zay valiny fa zao efa ela ny rano nyetsika efa tsisy mibata mihitsy zany hoe le rangahy niandry an' Jesosy hibata azy. Tena zava amin'i Jesosy izy zay koa antony anankiray faharoa hoe aiko ny hoe ahoana ny fomba mahatonga fanasitranana. Misy metody eto mahatonga fanasitranana ary zay ny antony niendrasaka eto nandrovalo amin'ny 30 taona miandro ny anjara koa satria efa nampahalalana fa rehefa mihetsika ny rano etseny anjely zay miroboka voalohany dia sitrana tsy maintsy mihetsika aloha ny rano rehefa zay dia tsy maintsy tonga aloha aho ao anaty rano fa voavaly zay fanontanianao zay. Zay no mahatonga fanasitranana fa matoza mbola eto izy le malemy dia mazava ho azy fa te ho sitrana. Dia ozy Jesosy tsy ny hoe no sitrana ny olana fa vo te ho sitrana ve anao. Te ozy izy te ho sitrana fa tsisy mibata. Tety Jesosy tsy niteny hoe fangatsy fantatrao fa za vitako manasitrana anao zao dia zao. Jesosy zany tsy naneho ny tenany hoe mpanasitrana tamin'le rangahy mihitsy fa ozy izy mitsangana ianao dia batao mifandrinao dia mandehana. Tsotra be mivaly tenin' Jesosy zavatra telo mitsangana batao mifandrina dia ndana mandeha. Tena zavatra nanaitana eno tsara nanaitana tamin'ny réaction Jesosy. Inona ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'ity lehilahy ty. Ty lehilahy ty ny andro mpibata nasain'i Jesosy mibata fandriny. Zany hoe mifanohitra tamin'ny zavatra nangatahany ny zavatra ny baikon Jesosy azy. Naone hiditra lalindalina kokoa tsika. Raha diky misy hery afaka mibata ao anatiny fa tsy tonga saina izy raha tsy niona tamin'i Jesosy. Izy ny andro mpibata fa tao anatiny nisy hery afaka hibata fa izy niandry ny fionany marina tamin'i Jesosy vo afaka namoaka an'le hery nafahany nahatateraka zay zavatra nitadiaviny sy ny ankinany tamin'ny hafa. Ny atongavan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao tsy tonga many problemanao fa tonga amo le hery ao anatinao matory satria tsy tonga saina ianao. Misy zavatra tsy azonareo lesy. Misy zavatra tonga ho azy sy mitranga ho azy eo amin'ny fiainanao rehefa mandray fepetra sy fanapakevitra ianao avy aminao. Misy zavatra indraindray tsy mety miseho satria ianao tsy mety mijoro manapakevitra. Teto Jesosy tsy niteny hoe atsoka aloha Petera sy Jaona somary tazomy kely izy fa zao ny zavatra nahavariana le rangahy ihany tonga dia nitsangana teo amin'ny toerany dia nandeha ary ozy Jesosy batao le fandriana dia niraisiny le fandriana tonga dia netiny dia lasa izy mivoaka dia gaga daholo zao le marary rehetrarehetra teo nahita hoe ty rangahy ty niandry fietsehan'ny rano hatramin'izay tsy nahazaka tena fa rehefa tonga Jesosy niteny hoe batao le fandriana sady nazaka tena mbola navita ny lanja ao amin'i Jesosy tsisy ese zany fa na tonga dia mety na tsy mety mihitsy. Amin'ity taon-jaobily ty tiako foazina ny eo anatinao tsy avy amin'ny olona ny problemanao ary aza manankina an'izany aman'olona mila miona amin'i Jesosy marina ianao aoriany fionanao amin'i Jesosy hiteny aminao Jesosy iza ny tadiavinao hibatanao fa zay olona andrasanao tsy afaka mibatanao fa lasa namonjy fety daholo. Fa zao androany irejoindre anako ianao hiaraka mikakatra ao Jerosalema ary ho hitan'le mpibatana andao anao fa mandeha ao aorianany ianao tsy mareteka ao Andriamanitra. Halleluja! Fandriana lasa nentina tsy hoe natoriana fa hiakatra any Jerosalema.
saina vala amin'ny telopolo taona natorina teo ambony fandrina le marary fa osy jesosy batao fandrina io foana no nitondranao hatramin'izay noho izany androany mba hoeto izy misy saison hoentina foana ianao fa misy fotoana indray ianao no mitondra tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra hitanareo misy teny zay matotoko fa 7 resaka momba ny grain Jesosy momba ny fanoharana momba ny voa izy dao ataontsika lera hoe mamiry Jesosy mamiry Jesosy mamiry Jesosy ny fitiavana matitoko 7:4 arana mafy izy dia ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy nivorona ka nandany azy tatsika io teny io dia matitoko 7:9 fa 2:30 inona mivaky ny teny eo kay miresaka momba mivorona ihany izy 9 fa 2:30 zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy fa kely noho ny voretra izy kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana ka tonga azy dia avy ny voromanidina ka mitoetra eo amin'ny rantsany dao miresaka zavatra anankiroa Jesosy grain sy ho azy vorona vo sy vorona vo rehefa fafy ketsainy amin'ny toerana tokony ampaniry azy dia tsy ho tonga azo fa lasa ho an'le vorona tokony ala sasatra eo aminy rehefa maniry izy azonareo hoe compareo reo zavatra io fa samy resaka vorona sy vo daholo reo zany hoe rehefa manaiky amo le vo ka tonga azo be dia lasa felan-tsasatra ny vorona fa rehefa tsy manaiky mamole izy fa mafy be le toerana misy azy foane le tia Jesosy lazany dia le vorona tokony isitaka ny fisiny lasa sitraka azy mifanohatra ny zavatra mitranga ndaso manazava kely rehefa mety amo le hazo dia le vorona mihinan'iny ihany ny lasa mialoka rehefa tanteraka ny fitsomoany zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy tokony ho avelanao andehandeha gona fotsiny fa rehefa mba mandray témoignage avy any amin'ny hafa ianao mandray tenin'Andriamanitra mampahery ianao dia raisy le dia ataovy mitsimoka any anatinao mba tonga anao tonga azo ny hafa itsaharana satria raha tokony hitsahatra eo aminao le vorona dia lasa mihinana anao izy mahatonga ny lemalema eny narary dia satria nanota izy jona toko fa 5 ny 9:7 ndao vaketsika tsara rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo kianjany tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy indra fa sitrany ianao zao aza manota intsony fa ndreo anjoanao ny ratsonony teo zany eny natonga azy nalemy sy narary teo zany tsy nanapa-kevitry ny bebaka mihitsy izy fa ny aina tao anaty fahotana dia voatahirera tao anatin'ny aretina sy fanangejana problème n'ity lehilahy malemy ity zany rehefa dinihana ara-panahy ny olona le fototra fa tsy le hita maso loatra dia hoy Jesosy aza manota intsony andao tsika hanampy an'i Jesosy anamora olana ny antony dia tsotra mampahazo aina olana ny fitoeranao ao anaty ota tsy mampietsika sy mampandroso anao ny fahotana ny mahatonga anao tsy mandroso dia satria ianao mitoetra ao anaty ota rehefa afaka amin'ny ota ianao dia mora kely amin'Andriamanitra niditra tsehatra hanafaka anao satria ny mampifamatotra anao amin'ny aretina dia fahotana dia hoy izy Jesosy tandrema fa izavatra mafy kokoa ho tonga eo amin'ny fiainanao raha miverin-dalana ianao zay ny tiany Jesosy ho tenenina mahatonga ny olona anankiray zany tsy tena afaka tsara dia satria voafatitra sy tsy mety libra tsara izy misy zavatra ao dia tiany devoly ny ampijaly azy eo amin'le toerana aza manokatra lalana ho an'ny devoly ny accès na terrain ahafahany satana miasa dia ny fitoeranao amin'ny seza fiandrianany ota sy fahazaran-dratsy aza manome terrain ho an'ny devoly
nanetsika ihany manao izay zavatra iainantsika anaty fahorina satria tsy tena mety mibebaka isika. Tsy miasa tsara ho an'ny mpanota ny fitahian'Andriamanitra, ara-panahy ny problème mateto. Ohatra, misy lehilahy anankiray nampidinina avy any ambany tafo, hoentin'i Jesosy amam-bavaka nentin'le namany 5 lahy, dia nampidinitra anao avy ambony tafo, vakiana le tafo dia nampidinitra satria be loatra ny olona. Dia nataon'i Jesosy nasitra anazy, vao velany elo kao. Le olona hita maso, ka ara-panahy koa le izy. Ny zavatra rehetra misy fototra ara-panahy daholo. Manomboka androany, mety tsy mpanota intsony ianao fa efa mety efa mibebaka, fa ny ao anatinao misy fotoana miaino anaty fahakiviana tsy misy fanantenana intsony. Eo mbola afaky ny hijoro hanafaka anao Andriamanitra. Marina fa ny antony fivavahana dia ny tonga amin'ny fiainam-panahintsika aloha, izay le fototra ara-panahy, hiombona amin'Andriamanitra, hijoro amin'Andriamanitra. Fa mila isika mijoro manampy an'Andriamanitra amin'ny fanomezantsika safidy tsara, hiala amin'ny fahotana fa hanao ny sitrapony. Jesosy tsy manameloko antsika, fa ozy izy hoe mandehana dia aza manoty intsony fotsiny. Matetika izany ny fanafahana hita maso dia miainga amin'ny fanafahana ara-panahy koa. Ary matetika ny vesatra hita maso dia misy fototra ara-panahy mila vahana. Misy mona sy marena izay ny sitranin'i Jesosy. Toy Jesosy hoe ry fanahy mona, miala aminy. Le olona mona fa kay fanahy miazona ny vavany. Na tonga le vorona ane, ninana ny levo dia satria levo tsy mety mamoa. Fa rehefa mamoa levo dia ny andry azo tonga azo hitsarana amin'izay le vorona. Oka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao anatinareo, oka hamoa le fahamarinana ho tonga azo ny hafa hitsarana. Misy ny taon-jaobily amin'ny tsorana anao. Za mahita hoe ny olona manatrosa rehetra amin'ity taona ity va daholo. Ny aretina rehetra hositranina daholo. Ny gadra rehetra hovahana daholo. Ny fatorana amina toetra sy zavatra mamatoparitra rehetrarehetra hoesorina daholo. Rehefa mitsoka ny andro mara dia miseho vokatra, amen. Ary aneo zavatra hita maso Andriamanitra. Tsy dia vonioto izany intsony ianao. Ndao tsika irégler problème spirituel. Dia anareo gré ny amin'ny zavatra tsy mety tany amin'ny lasa rehetra, mba ahafahantsika mijoro eo amin'izay sitrapo tian'Andriamanitra hijoroantsika amin'izay. Ndao hiavana amin'Andriamanitra. Mila mianatra isika mifeny tenantsika, mianatra ny momba antsika iray manontolo. Izany ny sekolina toetra eto. Sekolina toetra eto lamba olana mihitsy. Tonga dia azo anaovana rehefa avy eo. Raha jerena ny jaona 5:9 ka 5:9 teteny le lehilahy hoe zany toy izao dia noho ny olona manodidina mahatonga tsy afaka mihitsy, satria tsisy mitondra mihitsy ao anatin'ny olana. Tsy tia ny olona, tsy manampy ny olona, irery aza mametraka ny olanao eo andohan'olon-kafy zany. Marina fa Andriamanitra afaka ny andefa olona nampy anao, fa aza vela ianao nitady olona iankinana. Rehefa eo Jesosy dia mety ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy avy any Nazareta rery no ilainao sady ampy anao. Misy olona veto afaka hametraka an' Jesosy olona ampo azy ny amin'ny fiainany. Raha ianao izay olona izay dia ianao le Gideona amin'ny vangin'Andriamanitra. Ozy izy ny reniny, ny rainy, aloha feniny ragida. Na fenina izy, ny akaiky mivata fiksoam-bary. Fa maninona? Matahotra Midianita. Eritrereto fa tsisy olona matahotra Midianita izany, fa Gideona na fenina satria matahotra. Dia avy any Andriamanitra namangy olona feno tahotra. Dia izy arabaina ry lehilahy mahery. Indrisy tompo, raha mahery zahay, aiza ny zava-tsoa nataonao tamin'ny razanay, voalaza fenao namaky ny ranomasina mena andanan'izy ireo tany maina nipita rano. Ianao no nampaompy sy namoaka anay raha nigedzaina tany Egypta izay nandritry ny 700 taona. Indrisy, aiza Jehovah Andriamanitra ny Israely. Toy izy Andriamanitra. Zao ilaiko mihitsy io tahotra ao io, fa ao anatin'ny faiblessinao nisy ehon'ny heriko. Fa zao, ho voafatokina le izy, satria tsy hitoky amin'ny herinao tsiny ianao fa hitoky amin'ny heriko. Dia amin'izay fotoana izao ny herinao no heriko. Ny herinao Tompo
no eriko ianao mbola mampijoro ahy. Zany ira Gideona raha ny hery ato anaty mety ho reraka fa ianao mbola famonjenao ahy. Herinao tompo no eriko ianao mbola mampijoro ahy. Raha ny hery ato anaty mety ho reraka fa ianao mbola famonjenao ahy. Tompo ianao no eriko ny tanànao manoanay aza velao ialaminao tompo feo aminao ianao no eriko. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Gideona. Zao gida zany gidanao manomboka androany. Halleluja. Hitanao reo Midianita manalykisy hitanao reo manalykisy hitanao reo ohatry ny famelolona ray montsy no amelezanao amindreo miaraka amiko. Halleluja. Taddio fa le manome toko fa ombanao dia le tompon'ny fiainana sy tompony zao rehetra zao ekeny voary rehetra. Zay no manotonga azy manomana ny toem-ponao ao anaty fijorona tsara mba hahafany misetrasetra mamerina ny hafa amin'ny alalan'ny fanekenao ho fantsony eo ampelantanany. Raha tianao ho fantatra sady antoka ao amin'ny lanitra no mampahazo aina an'Andriamanitra ny fitezanao hijoro ao amin'ny sitrapony hatramin'ny farany. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Gideona mpitsara toko fahina mba avakio any an-trano. Reo betomandreo ihany nampiasainy. Ampy ho an'ny fahasoavanao. Ampy Jesosy. Aza misaina an'izan'iza. Ataovy zy ikasianao ny fon'Andriamanitra. Rehetritsika misy tontsika mafo kely. Mafo ao anatsika ao. Tsy voakasika mitsy ny fon'Andriamanitra satria tsika tsy tena felo ny fandresen-dahatra akatoan'Andriamanitra ao anatsika. Fotoana ho anao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Mila miovy tsika mampijoro an'i Jesosy ho lay fototry ny fanantenantsika, ho fototry ny fandrosoantsika. Izy rery ny fanampiana ilayntsika eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fanahiny. Amen. Satria tadideo ho avy anie ny andro ho avy ny andro. Rehefa ho avy izy dia treto hoe tsy hitanao fa ndray mpimaso pika fotsiny maso ohatran'izay miovy ianao mba azonao rehefa zany ndray mpimaso tonga amin'ny tsy ray minitra anie zany mbola tsy mitombona le fiteniny tan'olona hoe rem gonda ray fotsiny en un clin d'œil ozy izy ny vazaha tonga dia mipika ohatran'izay fotsiny miovy ianao miova daholo any anatinao rehetrarehetra. Tsy ilainy ty blouson ty fa tonga dia mihitsana manjavona tonga dia ohatran'ny vovoka vadika atôma rivotra fa tonga ianao dia mahita azy dia hoe ny aminy. Jereo ane mijorojoro fotsiny eny amin'ny raha any lanitra izy miandry ny fiakaranao eo am-pitsenana. Halleluja. Miakatra daholo ny avy any États-Unis, ny avy any Amerika, ny avy any Afrika, ny avy any Azia, ny continent dimy tonga dia eo amin'ny raha any lanitra ny rendez-vous.
dia eo amin'izay jesosy mijery tejereny ianao dia mitsika izy halleloia dia zao no tsika isaitsaina zany ao anatin'io fivoriana io ianao satria niaritra teto ambonin'ny tany niaritra fakapanahy niaritra na vita andao itia tany namafevan'Andriamanitra dia hotsaronao amin'izay fotoan'izay fa tsisy nenina ny fiaretanao tsy nangalatra tsisy nenina ny fiaretanao tsy nysolokona nanamafy fo nananao izay napetana tsisy nenina fa zao satana mbola afaka mamatotry ny fotsiny satria ohatry ny fanaperina zany eto fa raha vao miala eto ianao dia adininao eto tsoroko aminareo fa nisy fotoana ary everiko foana zany mbola roa ny zanako tamin'izany Sharon sy Sarah Eli mbola tsy toe Eli tamin'izay dia za zany tena fantatrareo ihany tiako daholo na ny zanako naterako na ny zanako ampinoana dia ohatrany naterako daholo halleloia dia rehefa malahelo zany eo anatin'ilay izy dia tena tsy foko mihitsy le ankonana fa tamin'ny fotoana nesorin' Jesosy tao anaty vatako ny fanahiko dia hitako le fahatsapana ohatr'izao io tena iainanao miala ao anaty vatana tsy maniry hoe iainanao zany fa sao dia mipanika amin'ny manodidina anao fa mba inoy hafa ny ainako ilay izy tsisy antony aniana andreseko lahatra anao amin'izany raha ohatra ka tsy niainako izy fa mahavery mijoro vavolombelona mandainga niala tao dia miaina ohatr'izao izao le fahatsapan'izao zany tsy eo anaty vatana fa rehefa miala anao dia vao maitsapanao dia inona kay miazona anao anao teto ambony tany io nofo be io nefa io tsy ho anao akory rehefa miala io dia mimeme amin'izay satana dia hitanao le hitanareo le tarehana logaroa reny amin'izay izy rehefa aneso fa eto tany aloha dia aza mana tena logaroa hoe ratsy tarebe le devolona ohatran'izao maka ny endriky mianjely faran'izay tsara aloha izy amin'ny tananao ary mampiasa an'izay azo ny ampiasaina mba hatonga anao tsy iona amin'i Jesosy dia zao rehefa nety ny tompo ahako dia zao reto tonga dia voafafa ny tany vitako no ny teny hoe za tsy hiverina ntsony vitako ny teny hoe za tsy hiverina ntsony nefa ho sarotra amiko zany raha mbola eto an-tany nefa zay telo mianaka tsy mifakavo kely mananona garida aty dia zay misy any dada dia misy any anina dia misy any anina zany nataondry Sharon tambola kely zay misy any dada dia misy any sa dia misy any anina zany hoe tsy mifakafoy fa adino fitako io fitiavana tsy izy io ny tena tianao Jesosy ary rehefa kinonao amin'i Jesosy ny fonao dia tsy possible ny ho diso lalana mandrakizay ianao amboariny eo anatinao amboary dia n'izao halleloia zay mbola miaina amin'ny faharatsiana okafoy ny lalany zay mbola mitoetra ao anaty tsy fankatoavana miverena makatoa an'Andriamanitra ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra ny rendez-vous tadio fa ny fahagagana ambony indrindra Lazarosy natsangany maty farana tao am-pasana fa rehefa avy eo Lazarosy tsy hoe mandehandeha ihany fa maty indray izy zany hoe na tianao zany na tsy tianao tsisy antony anankiray tokony hatonga anao hiabandonina zany hoe mafy loatra ka za tsy ino an'Andriamanitra ntsony fa voazany zany zakany satana ianao raha izany ny zavatra mitranga fa ninina mitranga eo dia zao ny zavatra azoko antoka za tsy ovy zany za hijoro manana lanitra tanjona ahako eona amin'i Jesosy mpanompo ampakarina ho adiniko zao rehetra zao tsy isy ranomasony fa ao amin'ny tena fiainana mandrakizay halleloia mila miovitsika ninona hitranga Jesosy na nilanitra umanga Jesosy na umaloka mangina Jesosy dia ufeno fifalina Jesosy ni fotoana dia adalo Jesosy fa tsy misy ampy malo Jesosy raha miorina ho ampoko Jesosy lay fitiavana ho inoko Jesosy raha jereko ny andro lasa raha jereko ny andro lasa Jesosy
taony tsiky taony ratra Jesosy nefianao lay pahery Jesosy no namomba sy nijery Jesosy ny vona de andalo Jesosy fa tsisy ampimalo Jesosy raha miorina toampoko Jesosy lay fitiavanao inoko Jesosy io avy antenaiko Jesosy raha tsika te fifaliny saiko Jesosy nesasarako isava Jesosy ny arivako azava Jesosy ny fotoana te andalo Jesosy fa tsy isy ampimalo Jesosy raha miorina toampoko Jesosy lay fitiavanao inoko Jesosy farany kely am'le hoe alef halleluja fitasony fiainanao ray manontolo hozy Jesosy natongavako anangana anao ho zanako dia tretiny rehefa zanaka natsangana ianao hoe mpandovan'Andriamanitra prailova amin'i Jesosy dia ndao ny tsikisainy miovany ao anatinao amin'ny alalan'ny fanamasina nomeny ianao ny sain'i Kristy ary izy afaka hitondra anao am-pololalina amantatra ny zavadalon'Andriamanitra amina révélation sy fanambarana marina dia amin'izay fotoana izay tsy ilay kristianina badenina be ireny ianao vesaran'ny filana eo amin'ny fanatrehana fa olona mananantoka sy ny fanotronany sy ny fitiavany fa novany ianao andova fiainana tsara lavitra no zao hita maso zao andao aloha ity tanana mafy be ho an'ny tompo natsanganao ho zanakao ao nantsoinao sandrinao fa mbola mpanotao hoe nanolotranya nao aianao inona nataoko Jesosy inona navaliko anao e tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao ny antony fisiko hitsaokanao hitsaokanao amin'ny androko rehetra hitsaokanao ho anao tsisy fetry hitsaokanao avaosiko amosiko ny fisainako hoe ho fonenana maminao tsangatsika mahomby anao ny fiainako atao vavaka kiza anaovanao zay tianao atao mba ho tamany Jesosy tamana ianao Jesosy tsy ho teriterane ny fanahinao gitaro ny foko
ianao ny fino raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao no antony fisiko hitsaokanao hitsaokanao amin'ny antoko rehetra hitsaokanao anao tsisy fetry hitsaokanao raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao miantony fisiko hitsaokanao hitsaokanao amin'ny antoko rehetra hitsaokanao ho anao tsisy fetry hitsaokanao mandoa vavaka amin'izay ampanekeko natrenao ny momba manontolo Andriamanitra aoka ny foko hitsaokanao ny hoe fo mitsaokan'Andriamanitra dia foresin'Andriamanitra tsika tsy afaka no ampandreseny raha tsy efa resiny zay babony ihany no ampambabony mpanota hitondra fandresena ho azy ndao tsikiombona amin'i Jesosy androany iteny amin'i Jesosy sika amin'ity marain'ity hoe mifahafeno anao ny fanondriko tiako feno anao ny fiainako fenoy anao ny masoko fenoy anao ny saiko fenoy anao ny foko fenoy anao ny tanako Jesosy fenoy anao ny momba manontolo ny tongotro ny sela faran'izay bitika indrindra atao anatiko fenoy anao halleluja fenoy anao ny fo fenoy anao ny fo fanantsako sy erikanao fenoy anao ny fo fenoy anao ny fenoy anao ny fo fatanjako sy erikanao azoko hitsinjo anao oianao ny tanako mitantananao oianao miavako amoky anao oianao ndao tsika isaina fa zay lazay Jesosy mampitsoro antsika rehetrarehetra eto androany dia fataro fa Jesosy androany maraina tsy Andriamanitra ikondane anao izy fa Andriamanitra amotsitra anao izy andao le toriteny omaly sy le toriteny androany ho akambatsika ao anatin'ny fotsika ao dia iteny amin'i Jesosy sika hoe fitsorako ny momba manontolo Jesosy fitsorako ny fisainako ny foko sy ny momba rehetra ho zakanao andeha amin'ny sitraponao rehefa maivany ianao eo am-panimpona mora ho an'Andriamanitra nitondranao any amin'izay dingana azo ny hitsangatsanganana fa tsy azon'ny olona hitsangatsanganana misy vavaka izay aoriny any androany tsisy afaka mangataka an'izay afa-tsy hainao rery satria hoentin'Andriamanitra midinga mifataka anazy fisokafany ianao efa maivany ohatra mipetera raha ianao marina rio antsoa eo eny aminao mpianatra ambony rehetra tsisy samivoaka satria misy vavaka tsy vitan'izay tsy nangataka isitrahana zay mahatonga ny erreur ny farao sy ny miaramilany tsy mba nanontany izy hoe avy aiza ny fisokafany ranomasina fa niditra tany amin'ny lalana tsy fantany izy tsisy révélation niditra ny ranomasina mena dobo taony ny efa rano
satria ny fanekena ho any ranomasina mena apitany zanak'Israely ny sokafany fa tsy ona firenena hafa zay nientsika azy. Sokafo fonao anatina révélation mety izy fakahita ianao amin'Andriamanitra androany. Mangatany Jesosy fonana marina, fibebahana marina, teneno Andriamanitra, mila anao ny fiainako. Asehoily ianao authentique, tena marina eo anatrehany. Hiala amin'izay tsy famendrena Andriamanitra. Sokafo ny foko, sokafo ny foko Jesosy, tena marina eo anatrehany. Tsy zata iaina fotsiny tahaka ny Satana nibebaka, tsy nibebaka fa nifona, satria matahotra ny conséquence sy ny fiatraikany faharatsiny ho any amin'ny elo, satria fantany fa Jesosy manam-pahefana nipy azy ihany. Tena ngataka ihany fa no any anaty kisoa, ary rehefa mifona nefa dia niraisiny Jesosy, teteny Jesosy fa mifonana rehetra raisiny, fa oka tsy ho fifonana fotsiny fa ho fibebahana marina mba hananany antoka fa mananjanaka izy alika aminao Jesosy. Sokafo mifonao dia mitenena ray minitra amin'Andriamanitra. Melohana rehetratsika ny fanasan'ny tompo androany. Teneny Jesosy, tonga tompo, iaiky fa mila anao ny fiainako. Mila anao ny fanahiko Andriamanitra, mila anao ny foko, mila anao momba manontolo. Diovy a Jesosy, diovy ny fieritreretako, diovy ny saiko amin'ny rano sarobidy, diovy ny ao anatiko rehetra, ananako fiombonana vaovao aminao indray. Fa zay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako ianao ny manana fiainana mandrakizay, ary za nangana azy amin'ny andro farany. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, fandreto izay rehetra iray sy ombona aminao. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia mivakiny mofo dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. So natao ho fahatsiarovana misaora azy. Saotra Jesosy. Tahaka izany kondranom-boaloboka izay manambara ny raha izay nalatsy no tsika, ny famelana ny fahotatsika. Teo izy ilay fanekena vaovao, sady tsy fanekena mandalo fa fanekena vaovao sady mandrakizay. Izay nalatsako anareo ny famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanareo izy mihinana mitony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia misy révélation manambara ny nahafatesako, mandra-piaviko indray apakatra nareo any amiko. Dia hisaotra azitsika. Sain'ny fandriamanitra manao cachet, raisiny le tampon, asiny cachet ny famonjenanao hoe tena tanteraka ao aminy. Sokafo ny fonao dia mivavah zao, teneny Jesosy, vita ny famonjena, vita ny zavatra rehetra. Raha ny anova tanteraka toy ny ray mpimaso raha vitanao, raha mbola misy zavatra tsy mety atao anatiko na tsy tanteraka, vitanao manova an'izany. Meko anao tanteraka ny safidiko hitondra, atanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Mangatahinao amin'Andriamanitra, mangatahinao amin'Andriamanitra, izy fanovana ao anatinao, aretina, rofy, ireo karazany zavatra rehetra mbola tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao, angatao Andriamanitra ikasiany ianao. Ny fiainam-pananao iorina tsara, iombona tsara aminy. Androany maraina ho voninahitry ny anarany. Saotra Jesosy. Ataontsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra, ireo so fandarina manaraka. Alléluia. Fary miara-banao amin'ny anaran'i Jesosy a. Anao hanatanteraka ny fanatritsika dia mazava ho azy ianao misy ny atao fanatitra velona aloha, mialohan'izay mety afaka ataonao. Fa ny ao am-ponao ny tadiavin'Andriamanitra dia ataovy ampifaliana fa aza atao amin'ny alahelo hoe tena lasa ny daholo le izy, alefaso. Alléluia. Teneno aloha ny eo akaikinao alefaso daholo zay hany hoe Andriamanitra hoe tsy mitady ny volanao fa zay tena any anatinao. Amen. Ny azo ho nalefako teo. Alléluia.
Ozy izy ny ten'Andriamanitra nisy mpitarika teto mpanompon'Andriamanitra dia nilaza izy hoe avy alao izy ny zaza anantona. Rehefa avy eo tsika misy fotoana araka nefa fanentanana natao tamin'ny heriny dia hoe avy zaro tokony zarina ny tanora sy ny zaza dia zaro mba ho amin'ny club d'enfant sy amin'ny club d'ado ny zanakao fa rehefa lehibe izy dia lasa club de Lion de Juda. Amen. Fa tsy Lions club akory na zahatra ohatr'izany fa mila zarinao amin'ny club d'enfant sy club d'ado izy tadio amin'izao fotoana izao ry ray aman-dreny isany fa be da be ny club amin'izao, club privé, club tsy haiko intsony be da be, tsy voafehy izy ireny ary manaitaitra ny tanora, manaitaitra ny ankizy dia mila miambina tsika dia mila mianatra. Ireo zanantsika raha vao tsy ampianarintsika dia tsy fantany hoe inona le zavatra tsara, inona le tokony atao, fa efa tena miomana ara-panahy be ireo mpampianatra sy ireo olona izay mitaiza antsika eto amin'ny sehitry ny asa fanompoana dia araroty ny club d'enfant rehefa avy eo dia misy ny club d'ado ihany koa. Araka efa fantatsika moa dia ny tanora dia 7 ka hatramin'ny 7 taona, ohatra ny vitsy ihany ny dadi eto izay mihoatra an'izay dia afaka arahantsika tsirairay fa tsy hoe tsy mety amiko izany fa zahay efa dada be fa tena ilaina le fotoana tahaka an'izay. Zay ny fotoanantsika rehefa avy eo ny fotoanantsika amin'ny herinandro dia tsy miova. Tenin'Andriamanitra koa dia manambara hoe mifankazara amin'ny tsotoa dia hiadana ianareo. Misy fiadanana voaray izay tsy voaeritreritra ny saina, tsy vitan'ny calcul fa eny amin'ny sekoly izy vao hita. Sekoly tsika misy sekoly tsy andoavam-bola isa-maraina manomboka ny latsinainy, talata, alarobia, latsinainy sekoly mpamahana olana, talata sekoly ny fanasitrana, alarobia sekoly pitahian'Andriamanitra, pitahi-panasy, fanambinana ihany koa. Arahantsika atrehantsika amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany etsy amin'ny super U Analakely 2e étage. Manentana antsika manokana. Misy fotoana izany indray afaka manatrika dia tena hafa mihitsy. Misy fotoana ianao tsy afaka manatrika dia mba miezaka zany mijery any amin'ny YouTube hvkl-mission na mihaino radio 90.8 FM dia mba ararototsika reny fotoana zay ahafahantsika reny mba hitondra fiadanana. Mino fa tsiketo tsy te hiadana zany dia mba manararoatra nyreny fotoana reny. Voninahitry ny tompo dia azadino mandrakariva fotoanantsika ihany koa zoma eto zoma fanotronana manomboka amin'ny 4 ora, ny sabotsy tahaka ny androany amin'ny heriny dia manomboka amin'ny 7 ora tsy diso izany. Mino fa voarainao zay afatra fo izay ndo isika hitsangana, mangataka anao hitsangana injiro aty anoloana ny tananao anolotra fanatitra tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy sotranao zay tompo satria mbola manome fahamarinana foana ianao isan'andro mampatsiahy anay zay tokony tsarovanay ao anatin'ny teninao dia misaotra ny amin'ny mpanomponao tompo zay nanaiko ho fitaovana ao anatin'izany. Misaotra ihany koa fa afaka mbola manatanteraka mifanatitra zay fa volonkarena sakrifisy. Sitraponao zany ary atolotra iampifaliana tanteraka satria zany no akasitrahanao. Raha eso zany tompo, voninahitry ny anaranao ny zavatra rehetra zay atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandao tsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Ao fofany amin'ny lanitra aloha ny tananao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo. Mahatsiaro ve ianao hoe voatà androany? Tena ianao voatà ara-panahy ianao androany. Ataotr'izao ny tanan'izay olona voatà rehetrarehetra. Tena mino amin'ity marain'ity fa isa-mangina spesial avy amin'Andriamanitra ho anao. Dia Jesosy ny teny fa teo mpipetrahana teo dia nandrebitsika taminy. Nisy olona teto sitrina tamin'ilay fotoanany tondrana mambavaka indray zoma zay, ohatra ny zoma ny tenin'i Jesosy ilay izy, fa mila confirmena ao anatina vavaka kely le fanasitranana fa nraisinao tamin'ny zoma hery ilay izy, tamin'ny zoma ohatr'izay. Raha eto ianao dia tiako nangatanana kely olona sitrana ianao tamin'ny zoma heriny
zomaly fotoana nanasitranan'i jesosy ianao fa confirmena le izy rehefa avy eo andehantsika eo anatina fiderana vita mihitsy ny fotoana tsy maninona re tsy alao spectacle be ty aloha fa manjary lasa manana fa rehefa mody a dia atao vety fotsiny ianao fa juste akasihana fotsiny le izy confirmena fa tsy hoe vavolombelona mbola nanana fotoana fifakaiko ravitsika ndao ry itiatanina mafy be ho an'Andriamanitra tsika iroso ao anatina fiderantsika firy ny te hideran'Andriamanitra fa tena mendrika izy ary tsara ny zavatra nataony halleloia dahoany Alléluia. Misy olona vonina hideran'i Jesosy ve? Alléluia. Teneny hoe any an-danitra any tena misy fiainany e. Alléluia. Zay vonina ho any an-danitra rehetra, aoka iorakoraka sy te-tanana mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Daholo tsika hideran'i Jesosy. Alléluia. Ao fafantanantsika ho an'i Jesosy e. Any an-danitrany any misy fiainana any minombola ody fa tsy maintsy tody e ny ty dia mandalo ihany sy miserana Jesosy nefa mikarakara ny toerana lazao any an-danitrany any an-danitrany any misy fiainana any minombola ody fa tsy maintsy tody e ny ty dia mandalo ihany sy miserana Jesosy nefa mikarakara ny toerana lazao any Jesosy 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 tsy misy atakarokanao e lalaka anao e ety antany atra antanitrany Jesosy Jesosy tsy misy atakarokanao e lalaka anao e ety antany atra antanitrany tsy orakoraka ho any Jesosy any an-tanitrany zay tonga ihany no arabainy fa manana tombotsoa ny velonany mihetsiketsika fa manorina nany akotrany Jesosy any efa mikarakara efa manamboatra any an-tanitrany zay tonga ihany no arabainy fa manana tombotsoa ny velonany mihetsiketsika fa manorina nany akotra Jesosy efa mikarakara efa manamboatra azomafy Jesosy tsy misy tsy misy atakaloko anao e lalaka anao e ety antany atrany antanitrany Jesosy tsy misy atakaloko anao e lalaka anao e ety antany atrany antanitrany ianareo malala feoko tsy angororo fonareo fantatrarasaleako aza manay wa aza manay e fa ho avy akanareo izaisyae anikono izy anareo any an-danitra zay tonga ihany no arabay fa manana tombotsoa amy velonayne mihetsiketsika fa manorina nany ako Jesosy efa mikaraka efa manamboatra Jesosy tsy misy atakaloko anao lalaka anao ety antany atrany antanitrany Jesosy tsy misy atakaloko anao
Sanyantanitane Urakuraka man Jesosy Do erakilatsika hoe Jesosy de rainy foana ny anaranao e mandrakizay Alléluia urakuraka mafan Jesosy Sitakawe Tukune mandrakizay ny anaranao Rayo Ane unefseri tumti zanakao Uderai Tukune mandrakizay ny anaranao Rayo Ane unefseri tumti zanakao Te uderai ne mandrakizay ny anaranao Banao vansereit sitakawe Utupune mandrakizay ny anaranao Rainai ane unefseri tumti zanakawe Uderaine Uderaine mandrakizay ny anaranao Vansereit sitakawe Uderaina yanao ny anaranao Rayo ane unefseri tumti zanakawe Azoe sitakao Jehovah sitakao Não pinsi pagatua no Rifani mi chage Rifauta na rat vida na Forza Ti insegna piena na Buono Cristi Come on, Jesus!
fahefana ao am-bavako ny fahefana sy ny fanapana ao amin'ny ny fanjakana fitaovaka ty any famary nianaranao naty ny fifahiny tompo misandrade misandrade io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany izao tompo misandrade misandrade nao tompo misandrade io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany izao tompo misandrade como Jesus nianarano te sono fialufako nianarano te sono batterico ravomanu nianarano mis fahefana ao am-bavako ny fahefana sy ny fanapana ao amin'ny fanjakana fitaovaka ty any famary nianaranao naty ny fifahiny misandrade misandrade io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany izao tompo misandrade misandrade nao tompo misandrade io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany izao tontolo izao somebody want to fight Yo yana Let's go with tompo misandrade tompo misandrade misandrade tompo misandrade io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany izao tontolo izao tompo misandrade tompo misandrade io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany io amin'ny fiaina nianaranao Jesus io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany izao tontolo izao io amin'ny fiaina nianaranao no fazavany izao tontolo izao pura como tompo Alleluia misy le hira very hoe rahan Jesosy ainy dato hery ve loatra mandrosoa telo ary mandrosoa telo datery ataovy le raha iny fotrany nataon'Andriamanitra atao poky le hira ohatra le mandehandeha efa mandeha any le hira fa le misy hoe rahan Jesosy iny sahady ndaotsika ny fofantanantsika any amin'ny lanitra isotritsika ny rahan Jesosy zay latsaka ny fahasoavany mameno antsika isan'andro ohatrany tsy hita zany zay sinona ny tena fa ohatrany zaza mibitaka zany ny tena tsy mahalehibe olona ty Andriamanitra ty fa rehefa tena misaina ianao ny fahalehibeazany sy ny fahatsarany dia mahatsapy ianao hoe tsinitsininy eo anatrehany voninany sy ny fahalehibeazany sy ny fanatrehany ninonina hitako Jesosy ninonina tsy hitako tsy afaka hanova ny fiakofako eo tongotra ao zany satria fantany fa ny hery sy ny fahefana rehetra dia ianao mandrakizay ianao no alfa sy omega ianao ny tompony fiainanay tsirairay avy ianao miazona anay ianao no mitahiry anay ianao no mampijoro anay voninahitra ny eo anao rery mandrakizay
taniatana lehibe avy any ampitaonitanao tsy navelanao ve namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nofonao ny lampanao atonga fonenanao ka teo amin'ny azo faolany trosako tsy andeviny tontony ao tonga feno fanantena misaotra Jesosy ny ranao misaotra Jesosy voadio misaotra Jesosy voavonjia avy anaty azinao fenonao fazava Passani panut levinate loandri anao fanitsangana indray kares ny fahafatesana namandrakiza tonga olombao no ny rany zanako misaotra Jesosy misaotra Jesosy voadio misaotra Jesosy voavonjia avy anaty azinao fenonao fazava tsisy tonirao maheridridrairanakao no vidiny ray taminy amarany lara tsisy tonirao maheridridrairanase Natsuna usanakao Ruvidini rai tamina lalani Lara Misaotra Jesosy mirana Misaotra Jesosy voadio misaotra Jesosy voavonjia avy anaty aizinao fenoinao fazava vonina ita vonina ita niranaona nadio ni fok denaranye wana dotsika androany maraina anao etsika miaraka ho an'i Jesosy zao ohatra no totsika tena ataovy avy anatin'ny fonao tena teneny Jesosy anaovy déclaration d'amour faran'izay tena hoe mavesatra ao am-ponao izy teneny izy hoe tsy haiko
hoe tsy toy izao ny fiainako raha tsy teo ianao mamiko indrindra aza mandao aho fa ianao ny ilaiko ambony indrindra eo amin'ny fiainako malalako ianao tena tiako mihoatra noho ny fitiavako ny vadiko ny ankonako tsisy olombelona nizaniza afaka akantoeranao eo amin'ny fiainako Jesosy tsy haiko tsony hoe inona ny zavatra mbola tiako holazaina sy tokony holazaiko fa raha ny fiteny sy ny vava ny olombelona mahay maneho zany avy ao anatin'ny fony dia tsy ampy ilazako ny alehiben'ny atapoko ilazako hoe tiako ianao. Halleluja. Jesosy tena tiako ianao. Tsy hoe molotra fotsiny Jesosy. Ngamba mbola mety misy tontolo mbola tsy afaka mahafeno an'izany fepetra izany hitan'ny masonao fa zao fotsiny tsy haiko hoe inona fa teteny fotsiny hoe tiako ianao. Tsy ohatr'izao ny fiainako raha tsy teo ianao misaotra mihazona ny fofinainao ambavoriko isan'andro mampifoa maraina tsy militarainana mitahiry famindram-poa avaozy ny isa-maraina ny mpanjakako. Lehibe loatra ny fitiavanao mbola mihazona aneko mandrak'androany satria fantatro fa tsy ny fiainana eto an-tany ny zava-dehibe Andriamanitra fa ny fihazonanao ny fiainako ao amin'ilay tontolo ny mandrakizay ilanao aho hijoroako ary ameko izay fahafapo tokony anao amin'izay zavatra mpifaly ianao amin'izao tany fandalovana izao tiano reny hoe mbola nompo asika mandrakizay sitrahany amin'ny fiainantsika rehetra eto ambonin'ity tany ity. Halleluja. Tiako ianao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny voko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko hatramin'ny farany ny tsika sy anao hatramin'ny farany zay maminy voko ety dia omeko anao nandao aiazy izao tontolo izao zao tsara aminao nafaly ao malahelo ao tofonenao narary ao nani ao sy lozanao ka ity ao mivoady fanao anao hatramy farany tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany. Tenena amin'Andriamanitra fiaino ny fiainako rehefa eo ianao fiaino ny fiainako rehefa ianao no mitantana fiaino ny fiainako rehefa eo mifanontronanao tsy irery amanana anao Jesosy mino afa tsy raha avy izay tonga eto rehefa hiala amin'ity toerana ity dia ho fenonao ny fahasoavanao fantany fa zay rehetra tonga eto ka maniry hikasika ao hikasika azy ianao Andriamanitra hitahiry azy ianao Andriamanitra hanome fahasalamana azy ianao Andriamanitra ary hamadika ny fiainany ianao avy eny ambany ho eny ambony Andriamanitra fantatro fitahiry ny fiainam-panahiny ianao hitahiry ny fijoroany ianao ho mpanompo mahatoky Jesosy sady hisitraka amin'ny fahatsaranao mandra-piavinao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta raha isotsodrano izay toloko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo re Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo
amen. Veloma tompoko tain'Andriamanitra daholo sika rehetra. le olona ametraha-tanana voateny teo a le fasitrana teo tamin'ny zoma mba makato amin'ny côté amin'ny akavia ato zafady tompoko akavananareo zany avy aty misy amin'ny pasteur lova aty zafady tompoko saotra tompoko tikana hoe tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko anisany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramy farany nitsika sy anao hatramy farany tonga dia makatoerana ny tanora tsy hosoloko ninonine hatramy farany nitsika sy anao hatramy farany hatramy farany nitsika sy anao hatramy farany hatramy farany nitsika sy anao hatramy farany ny club d'enfant koa avy hatrany tonga dia miakatra manantona mpampianatra club d'enfant zafady dia ny tanora tonga dia eto ambany eto aloha mandrapa dia ny tantara antsehatra manantona ato amin'ny akavanana ato atao misy amin'ny pasteur zao ato ireo mbola tsy nisoratra anarany zany fa mietrehitra afaka anao tantara antsehatra dia magnantona ato amin'ny avaratra ato pasteur Junias azafady raha mbola ao azafady toko pasteur Junias pasteur Junias azafady mba asiana makaty aloha azafady tompoko ny tanora tonga dia makatoerana eto somary aloloha ny tanora